world, they resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. Give us strength, help us cope. Fantatro soa finisy ny tonga fa fantatro efa kaiky zany mbola azonao atao nampamon'olona ary ianao nampamon'olona iridiriny ary ianao mbola azonao atao zany mbola azonao atao ny tonga any an-danitra mbola azonao ioarana re olona efa mivavaka hatramin'izay ireo ny loko ny vitany mbariry tarafiny maso andro milentiky maeleza ianao atraka omilo efanjino ny atsara ny elaretiko ao anatiny mafy masehony anao miareleny voninainy Fifalina lehibe indray ny ara-banantsika mianakavy tsika rehetrarehetra izay tonga eto androany atao anatin'ny fanarana vavaka fotoam-bavaka en direct izay rahanao amin'ny akiradio nandramoka izao tsika rehetrarehetra atao anatin'ny groupe izay maresa tsika izay mifadiana ihany koa androany satria dia ao anatin'ny fivadikana tanteraka tsika amin'izao fotoana izao dia ty ambolohany dia mampahery antsika mianakavy izay ao anatin'izany fivadikanana izany fa ao anatin'izany rehefa namalala ny ten'Andriamanitra dia milaza hoe mivavaka aza mitsahatra fotoana mihitsy izao ivavahantsika tsy mitsahatra ary ny fivavahana sy ny fivadikanana dia tena ankasitrahan'Andriamanitra loatra ary mampahery antsika rehetrarehetra izay ao anatin'izany fivadikanana izany dia mahereza mantanjaha momba antsika ny Andriamanitra manona ny fiadanan'Andriamanitra ao amintsika tsirairay avy ihany koa mety sambany vao tonga eto androany dia ara-paina manokana ianao raha isinay ampitiavana ampifaliana eto amin'izao fandarana izao dia misokatra ho an'ny olona rehetra ary miantso ny olona rehetra tsy manavaka ny olona rehetra nizaniza teo tonga izany nanaovana an'izao live ho hitan'ny olona rehetra satria dia misokatra ho antsika mianakavy ity fandarana ity ary ny tanjona dia tsika samy andray hery atao anatin'ny fandarana afaka hivavaka tsika eto na dia tsy mifankahita aza dia hivavaka tsika rehefa namalala ary ny hefitranonao manginginao dia eo no vangin'Andriamanitra ianao eo mihitsy ny tian'Andriamanitra hijerenanao androany eo mihitsy ny tian'Andriamanitra hampaherezana anao manokana amin'ny androany ity hijerentsika ny masony hitsotra amintsika ny tanany halleloia hitempo amintsika indray ny fony androany hiteny amintsika ny vavany androany ary hiainao antsika ny sofiny amin'ity androany ity rehefa namalala atsika Andriamanitra androany tena atsika izy dia tsika ihany koa anazy ary atao anatin'izao fotoam-bavaka izao dia mihitsy manantena fa andray hery indray tsika androany ninona mety hiainanao amin'ity androany ity dia izay te hampahery anao zava-dehibe ny fahatongavanao eto ary ny fahatongavanao eto ny fandresenao anao alleloia mety izy izy ianao hoe za ve dia marina fa zany ny marina ny fanarahanao fotoam-bavaka zany ny fandresenao antsika rehetrarehetra tsika rehetrarehetra dia olona saika resy avokoa ary
tany anatina faharesena na tsy nanaraka ny fitoam-bavaka ny havana malala nanaraka an' Jesosy nivavaka tamin'Andriamanitra nitady an'Andriamanitra tamin'ny fotsika rehetra fa fandresena ao anao ty fitoam-bavaka ty dia mino ianao androany. Halleloia. Raha hifantoka ianao raha tena hitady ianao dia tena hita ianao. Raha tena hivavaka ianao dia tena himisy ny mpamaly vavaka ry havana malala ary fotoana famalian'Andriamanitra vavaka antsika izao. Andriamanitra tsy mamela antsika ho faty antoka zany, tsy mamela ry havana malala Andriamanitra hoe tsika izao no maty antoka noho ny amin'ny fivavahantsika, tsy maty antoka tsika fa tsika mivavaka amina Andriamanitra tena mpamaly vavaka, Andriamanitra tena momba antsika amin'ny fotoana rehetra. Vavaka tsika amin'izao fotoana izao, petraka tsika amin'ny Jesosy indray ny fotoana izay rahantsika eto androany. Halleloia. Tokana ny tanjonsika dia tsika ahazo an'izany atao hoe kadô mahafinaritra be izany dia ny fanatrehan'Andriamanitra ry havana. Anisy fotoana tao anatin'ny efitra masina indrindra tao amin'ny tempoly dia misy rahona mipetraka ao. Dia io rahona io izay olona miditra ao, ny mpisorona be rehefa miditra ao anatin'io efitra masina indrindra io dia mahita an'io rahona io dia io no midika fa ao Andriamanitra. Ary ao anatin'io rahona io Andriamanitra no miteny amin'ny alalan'ny mpisorona be ry havana malala izay manao fanatitra zany mpisorona be zany. Manao fanatitra ny mpisorona be satria tonga ny olona mitondra fanatitra mba hamelana ny fahotana, mba hanadiovana ny elony. Dia eo amin'io rahona io dia misy feo mivoaka ao anatin'io dia miteny Andriamanitra mankasitraka ny fanatitry ny olona ary ny mpisorona be no mampita an'izany any amin'ny fahotana. Ny efitra masina indrindra dia natao antsika io amin'izao fotoana izao ry havana malala. Natao antsika ny efitra masina indrindra. Efa tritra ny lambana nasaraka teo tamin'ny fotoana nahafatesan'i Jesosy, ary tsika atao no miditra ao. Tsika kosa nefa tsy hahita raha tsy tsika no miditra. Mila mitsofoka ao tsika. Ny mpisorona be dia tsy afaka nandrehan'Andriamanitra raha tsy miditra tao anatin'ny efitra masina indrindra io. Dia rehefa miditra ao izy vao afaka mihaona amin'Andriamanitra. Fa raha tetỳ ivelany izy dia tsy afaka mihaona, na dia mpisorona be azy izy. Raha ny anatin'ny tokantranony izy dia tsy afaka mihaona tamin'Andriamanitra na dia mpisorona be voahositra azy ny toerana nisy azy. Fa rehefa te hihaona amin'Andriamanitra izy dia te handreny feo an'Andriamanitra izy dia miditra ao anatin'ny efitra masina indrindra io dia tonga ao izy dia mahita an'io rahona io. Dia eo amin'io rahona io izy mandre feo ary eo izy manao fanatitra. Halleloia. Eo ny fotoana ahafahany miaina an'Andriamanitra. Tsy misy feo reny ao afa-tsy ny feo an'Andriamanitra. Tsy ny vadiny no reny eo na olo-kafa no reny eo fa Andriamanitra reny ihany. Ary izy reny ihany koa ny afaka miditra ao anatin'io toerana io. Isika dia afaka mahita an'Andriamanitra amin'ny fotoantsika miditra ao anatin'io efitrano io. Tsy ty ivelany na dia kristianina aza ny olona dia tsy afaka handreny feo an'Andriamanitra raha tsy miditra ao anatin'ny efitra masina indrindra. Eo amin'ny toerana izay misy an'Andriamanitra ry havana malala no ahafahantsika mandre azy. Halleloia. Andaontsika hiditra amin'ity androany ity. Misokatra ao antsika io ary tsika atao tsara ny miditra eo. Halleloia. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Ary manome fanatitra ianao amin'ity androany ity. Ianao mifady amina io dia tahaka ny miditra ao ianao dia mametraka ny tenanao eo ambonin'ny alitara ao anatin'izany efitra masina indrindra izany. Ary miandry ny fankasitrahan'Andriamanitra dia miafon'Andriamanitra ka sitraka anao ny fanatitra ao ry havana malala. Hivavaka tsika androany Jesosy hitindray ahako androany. Hivavaka ka tsy nitsahatra tompo fa izany anie ny sitraponao ary sitraponao izany fa tsy hoe mahafinaritra anao fotsiny miaino mivavaka ay fa ny tena marina Andriamanitra sitraponao izany satria mahasoa anay izany. Halleloia. Dia asainao ataonay fotsiny izao satria mitondra soso fahasoavana ho anay Jesosy. Sotranao izay Jehovahandriamanitra antsika hivavaka ry havana malala. Hivavaka tsika izay fomba ahafahanao mivavaka androany dia ataovy fa ho an'Andriamanitra ao ny zavatra ataonao. Sotranao izay Jesosy. Jehovahandriamanitra renay io tena sy misaotra ary mankalaza ny anaranao masina izay.
Amty androany ity Jesosy manome voninahitra anao indray reto fanatitra ao Jehovandriamanitra. Zahay mihitsy ny tonga mitondra ny tenana eto androany. Tsy misy mpisorona be Andriamanitra, tsy misy olona hitondra anay Andriamanitra, fa amin'ny alalan'i Jesosy ny ahafahanay miditra eo androany. Jesosy no mpisorona be anay. Ny rahan'i Jesosy no tafianay tahaka ny foda masina hoe ety aminay. Ahafahanay miditra ao anatin'izany fanatriana ao izany Jehovandriamanitra. Jesosy misaotra anao izay fambamalana anjara amin'izany hoe raha ho natao amin'ny efitra masina indrindra dia ny voninahitra ao izany, ny fanatrianao izany. Izany ange Andriamanitra ny tena hareny ampoan'ny olona rehetra. Halleluja. Ary ankehitriny na dia izahay izao azy afaka mba mahita an'izany Jesosy. Misaotra noho ny fitiavanao, misaotra noho ny famindram-ponao, misaotra Andriamanitra fa indraiky izay tonga eny Jesosy io tsy noho ny herinay. Eny Jesosy malala, tsy noho ny fanirianay akory azy, fa ianao ny antso sy nifidy anay tany amin'ny toerana rehetra nisy anay tany Jesosy. Makasitraka fanamindra fo taminay ianao, makasitraka Jehovandriamanitra fa nitianay ianao na dia tsy mendrika azahay. Halleluja. Makasitraka Jehovandriamanitra noho ny fitiavanao, ny famindram-ponao tsy mety rano, tsy mety ritra teo amin'ny fiainanay. Mikoriana tahaka ny reny rano, mikoriana Andriamanitra. Rehefa mahita rano mikoriana izay dia variana hoe fa maninona tsy mety mijanona mihitsy io rano io, aveza daholo reny rano miraraka reny. Fa tahaka izany ny famindram-ponao midina eo amin'ny fiainanay Jehovandriamanitra ray. Jesosy io mideranao izahay Andriamanitra, mideran'izany famindram-ponao lehibe sy mahagaga izany izay Jesosy. Raha novonjenao izay tamin'iny herinandro iny dia satria Andriamanitra, satria Andriamanitra namendra fo taminay ianao. Famindram-ponao nahafahanay miaina isan'andro isan'andro. Manatona anao ireto olona tsy mendrika tompo malala, fa manaiky hietra eto anatrianao, manaiky kosa anatona anao, manaiky ho diovinao Jesosy, manaiky ho sasanao dia manaiky ho vainao Andriamanitra. Halleluja. Misaotra anao a Jesosy malala, misaotra anao a Jesosy malala no ny fitiavanao idiranao atoandro, fa manona teny iray dia ho sitrana ny fanahiko. Tompo idiranao atoandro ry tompo Deus sitrana ny fanahiko, famanona teny iray Deus sitrana. Tompo ry tompo Janani fanahiko, famanonona teny iray Deus sitrana. Mandrenesa ry ave Manao ry Andriamanitra fa ianao no ametrahana ny fitokina. Mamotany fo amiko ry tompo fa mitaraina aminao manontolo anao. Idiranao atoandro
Jesús malala. Mena tumbo. Taknya ona dia pana malala. Ni fiasa kasandul la makanya doktera rehefa misy zavatra maharary azy. Na otrina vola opela tanana dia zao. Tsy maintsy mandeha doktera satria marary. Ry havana malala. Rehefa mbola misy vola fotsiny aloha eo dia tsy maniny. Fandohany amin'ny doktera satria ny fahasalamana no ambony indrindra osiny olona. Ary na hivarotana ny fananana io, na hitrosana io, na hitadavana vola traiza io, rehefa ny aretina ny tonga dia mitady doktera ny olona. Fa ny fanahin'ny olona marary, ry havana malala, tsy mampaninona ny olona. Tsy olana amin'ny olona. Nefa tsy fantatry ny olona fa ao ny fototry ny zavatra rehetra ry havana. Rehefa marary ny fanahinao dia marary enge ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika. Hoy Jaona rehefa nivavaka ho an'ny mpianatra hoe mangataka ary lamba ho ambinina sy hotahina amin'ny zavatra rehetra ianareo, tahaka ny anambinana ny fanahinareo ihany. Ao amin'Andriamanitra ny fanasitranana ny zavatra rehetra ry havana malala. Ndoantsika anatina an'Andriamanitra androany. Raha tonga eto ianao dia anisan'ny olona mitady ianao, dia andoantsika androany hitady an'Andriamanitra. Andoantsika androany, halleluja, hitady an'Andriamanitra tsika androany dia teny hoe Tompo, tsy manan'Andriamanitra afa-tsy ianao angezay e. Ho aiza ianao nitady famonjena? Ho aiza ianao ry havana malala miazakazaka? Fa raha tonga eto ianao androany dia fantary fa misy Andriamanitra miandry anao eto. Tompoy amin'ny fonao rehetra, tadiavo amin'ny fonao rehetra, halleluja. Amen, Jesosy. Antsika androany teny ianao ihany Andriamanitra amin'ny tomponay, halleluja. Wanao Yesus Fianau panjakan fuku asal tu nitanaku Wanao Yesus panjakaku Wanao Yesus panjakaku Fianau
Atsika anatitra misaotra atsika ho an'Andriamanitra ry havana. Mino fa tsy nivavaka tsika taloha hoe tamin'ny herinandro hoe Jesosy ataovy salama tsara mandritra ny herinandro iny a. Tandreminao Jesosy atao marary ny kipoko a. Tandreminao Jesosy atao tafitohana a. Tandreminao Jesosy ataonao voakaikitra ny lelako a. Tandreminao Jesosy marary ny vavoniko. Ry havana malala. Tsy voatanisanao zany. Tsy nangataka ny andinindininy tamin'izany ianao. Ary tsy takatry ny sainao ny angataka n'izany raha zany ry havana malala no amalian'Andriamanitra anao. Tsy vitanao ny mitanisan'izany. Tandremo Jesosy voadidiny ihany tsy ny tanako rehefa manao raha ao an-dakozia. Tandremo Jesosy apetrako aminao daholo zany Jesosy. Entinao ambavaka hatramin'ny fitaovanao mba tsy handratranao. Tsy ry havana malala. Mandeha fotsiny ianao dia izao ny teninao hoe Tompo, apetrako aminao ny fiainako. Apetrako aminao daholo ny fiainako manontolo. Ankiniko aminao indray ny herinandro, izany ihany nataontsika teto tamin'ny herinandro. Amakivaky herinandro izay Jesosy apetraka aminao io. Halleluja. Fa ny zavatra mahafinaritra, izay zavatra rehetra tsy nitonontsika ry havana malala. Hozy Andriamanitra hoe eny ary. Ampanalaviriko anao ny loza. Ampanalaviriko anao ny fahavoazana sy ny faharesena. Ampanalaviriko anao ny zavatra ratsy rehetra. Ampandreseko amin'ny ady ianao. Halleluja. Satria ianao nametraka tamiko ny herinandro. Ry havana malala. Mba raha isy fotsiny tsy nisy any ambany io fiainanao io nandritry ny herinandro iny. Raha isy fotsiny hoe tsy teo Jesosy nandritry ny herinandro iny ke tamin'ny fiainanao hoe mba fantatra hoe ny zavatra mety nitrangana fa ny anay dia tsotra. Zay Jesosy tsy mahavita tsy miaraka amin'ny Jesosy ry havana fa very izay raha lavitra an'Andriamanitra. Kurang ajar, ya no
laritana fahavereo laritana favereo Alleluia. Amen. Tompo. Versika raha lavitra an'Andriamanitra ravana. Ninona mety fiainan'ny olona. Rehefa nivavaka tao anaty commencement dia voakasika ny foko. Mahita antsika ravana malala. Groupe kelitsika ao anaty Zoom. Tena hoe mivavaka mafy, tena hoe mitady an'Andriamanitra. Toritory fo. Mangady lalina mihitsy nge mitady an'Andriamanitra. Toy izao hoe Jesosy malala. Jereo reto olona vitsikely. Misy olona vitsikely eto. 7 mahery. Fa 7 mahery tena hitanao. 7 mahery. Tao anatin'ny Zoom ravana malala. Ohatrany mahita zany hoe io koa Jesosy fa miditra ao anatin'ny Zoom antsika ravana. Zany ny zavatra nakasika ny foko. Rehefa nanao commencement tsika tamin'ny maraina. Ohatrany mahita zany ravana. Io izy fa mba miditra ihany koa izy. Ao anatin'ny Zoom antsika ao izy. Dia mba maheno. Tahaka antsika maheno antsika rehetrarehetra. Mifampaheno antsika rehefa ao. Rehefa mivavaka ny anankiray dia heno antsika rehetrarehetra. Fa Jesosy eo ampovoantsika ao dia maheno miteny rehetrarehetra ataontsika. Any anaty toerana misy antsika any. Ohatrany hitako izany ravana. Mahita Andriamanitra mijery antsika rehetrarehetra ireo ango. Mahita hoe mijery antsika akaiky Jesosy. Oza hoe Jesosy vitsy izay ireo reto olona vitsy reto Andriamanitra. Vitsy fa mangeta eto. Vitsy fa hitan'Andriamanitra. Vitsy ny afana fa mahitan'Andriamanitra. Mba fantatrao ve fa ny olona raha mahitanao mifadana dozy ny olona hoe dia inona koa nefa dia maninona inona koa ny lanany zany zavatra tsisy dikany. Ozy izy ny vazaha zay hoe n'importe quoi ozy ny vazaha. Ry havana malala tsisy dikany zany amin'ny olona. Ohatrany hoe adalany zany. Ohatrany hoe zavatra tsy inona ny anaovana an'izany. Fa ry havana malala Andriamanitra nafantatra. Zakaiosy dia nafantatra ny zavatra nataony. Tsy nisy dikany tamin'ny olona nataony Zakaiosy. Tsy nety tamin'ny olona nataony Zakaiosy. Nampomeny olona. Ozy ny olona hoe inona koa ny lanan'izay hazo. Fa inona koa raha tsy miankeny ambony hazo. Tsisy ilanan'izany hoa. Aleo misisika eto ihany. Aleo fampisisika eto ihany fa hitan'i Jesosy eo ihany. Ry havana malala. Fa zao Zakaiosy dia nafantatra fa raha lavitra an'Andriamanitra izy dia very. Raha lavitra an' Jesosy izy dia very. Tsy maintsy mahita an' Jesosy izy ry havana malala. Fa hitan' Jesosy Zakaiosy. Olona ray tao anatin'ny vahoaka maro be nge hitan' Jesosy. Ry havana zavatra efa pisy anie zany. Tsisy mahataitra antsika zany. Zavatra efa pisy zany. Fiainana efa nisy foana zany. Tantara efa niseho foana zany. Olona 3 mirahalahy tao anaty lavaro ny hitan'Andriamanitra. Fa tsy ny olona vahoaka rehetrarehetra ny akohaka tamin'ny sary vongana ry havana malala. Zavatra efa pisy zany. Tantara efa miverina zany. Tsisy mahataitra anao zany. Toy izy ny fifadikana. Toy izy ny herinao. Toy izy. Fa hitan'Andriamanitra ianao. Mianika azo ange ianao io e. Manao zavatra tsy fanaon'ny olona ianao. Fa Andriamanitra mahitanao ry havana malala. Halleluja. Ataontsika izany izany ilaiko ianao. Ilaiko ianao. Hitodika aminao ny mason'Andriamanitra androany. Hijeranao ny mason'i Jesosy androany. Halleluja. Ary tsy manaiky izy raha tsy miteny zavatra anao androany. Fotoana iray namitrakay raha avao nandreo mihazakazake saingy kely aoka tsy mahatazana fatery ny lanana asagnara maiakatra ambony Rekarambony ianao. Fa ho hitanao Jesosy. Halleluja. mba ahitanao ahita akoanao fotoana iray namitrakay raha avao nandreo mihazakazake saingy kely aoka tsy mahatazana fatery ny lanana asagnara maiakatra ambony yanikyanaro ny tambohino mba ahitanao ahita akoanao Batika rehetra ilaiko ianao. ilaiko ianao ilaiko ianao
ilakianao nitakianao kanahita hitanao midobodoboka mafinifoko zay foton'izay tsy hoadino midina oianao ao antokatranonao izao animizao. Amen. Hallelujah. Bitina lang suka daw ng para na Jesus. Pwede mo ng para na Jesus. Tuninay na bijagai Raabao na deo niya zakazaki Sangi kilaw katsima Atasana fatenilala Asangara mayaga jambu Yani kasnarun tamu yirun Bahayita na Aita aku alam Socio ilaikana ilaikana haleluya ilaikana socio ilaikana nichakana kana itai haitana kesha amen kana kena bokasi kuna wewe kasita Midina uyanao maangu swaliao uwawa tukatanunao tudafante izao animizao nitakianao kanaita itanao nidubuduka mafinifuku zay foton'izay tsy hoadinok midina uyanao faandrosaniao uao antokatranonao tundafamonjena izao animizao Sikari laza hoe amarao ao mifateny ilainao ny am'izay zavatra mety ilainao hoe taon' Jesosy hoe ilaikanao nizaniza mila famonjena amin'ny fiainanao rehetra antsoa ihany hoe Socio Hallelujah. Amen. Jesus malala. Ny minimum no tadiavin'ny Zakaios riavana. Ny minimum no tadiavin'ny Zakaios dia ny ahitan'i Jesosy fotsiny. Izay ihany no atao ambony. Tsy nitady zavatra be dehibe izy. Tsy nafantatra izy hoe inona ny zavatra ataon'i Jesosy anazy raha mahita anazy Jesosy tsy fantany akory. Fa tao anatiny dia tsy maintsy mahita azy ohatran'ny teteny Zakaios hoe na tsy hitany ary azy tsy maninona fa za mila mahita azy ny zava-dehibe. Halleluja. Izay fotsiny ny tao anatiny. Azao ry havana malala tsy ny mason'i Jesosy nijery azy fotsiny hitany Zakaios fa nanomboka teo dia nandreteny foana Zakaios. Nanomboka tamin'ny fijerena azy ny teny eny voalohany dia midina teo. Halleluja. Ny teny faharoa androsany an-tranonao any io. Halleluja. Nanomboka ny teny Andriamanitra. Ry havana malala Andriamanitra rehefa mijery anao tsy mijery anao fotsiny izy.
anomboka misy zavatra renao lasa Zakaiosy ravana tsy napozy ny Zakaiosy ny zavatra mitranga hay ve zany natao hoe mahita an Jesosy halleluja ny zavatra minimum no nangatahany fa ningeza indrindra anazy hanio ny tonga ato amin'ity tokantrano ity ny famonjena mba zanaky Abrahama koa izy halleluja olona anankiray nofidiana tao anatin'ny maro tany amin'ny toerana tsy neritreretina ry havana malala tao anatin'ny ray andro monja tafafindra toerany Zakaiosy tafafindra toerana tany amin'ny toerana faran'izay ratsy fa tafafindra tany amin'ny toerana faran'izay tsara indrindra nandova teny fikasana nanomboka teo taranaky Abrahama nanomboka teo halleluja niditra tao ny famonjena nanomboka teo zany hoe ninina zavatra niainany Zakaiosy tao aorianan'io fotoana io tao anatin'io tokantrano io dia nisy famonjena tsy mety ritra tsony teo fa nidina teo foana ny famonjen'Andriamanitra na aretina teo na olana tao na inona na ino nisy famonjena tsy mety ritra tao ry havana malala tsika androany teny za koa Jesosy mba te hitady anao ahy za koa Jesosy androany mba mila anao ahy Jesosy malala halleluja tsika hitady an'Andriamanitra raha tonga eto androany anina hitady anao ahy Jesosy ahy zany ny atongavako eto androany eto aminao eto amina miankoka misaoka anao alavitra anao antopo mianjera mierika anao tsika rehetra androany ary tena milanao ahy milanao ahy milanao ahy milanao ahy milanao isanandro ahy
Mila l'Andriamanitra isan'andro ry havana malatrika. Tsaroko mihitsy tamin'ny fotoana be dia be ny olona voan'ny Covid dia niakatra be ny ka. Dia be dia be mihitsy ny olona tena hoe vavaka. Dia niteny mihitsy hoe mila anao isan'andro Andriamanitra. Satria matahotra Covid angenavana ny olona mivoaka dia rivotra iainanao dia efa mampatahotra anao. Mifoka rivotra anao dia matahotra hoe mifoka virus. Izy ny olona hoe mila anao isan'andro Halleluja. Fa ozy ny olona mivoaka ny tranao, mila anao miditra ny tranao, mila anao koa satria na ato trano koa rehefa lasa tsy mifampatoky. Mety misy olona voko ato hoe fa mindramindra ato. Na ao anatiny na any ivelany matahotra ny olona. Mila anao ahozy ny olona. Isan'andro ato Jesosy mila anao maiaro amin'ny Covid. Rehefa manomboka matsitsina ny Covid dia manomboka mihemihemitra. Lasa tsy isan'andro intsony no fa lasa isan-kerinandro. Lasa miova hoe mila anao isan-kerinandro ahako Andriamanitra. Fa nefa rano lasa hoe tsy mila anao intsony Andriamanitra. Aiza intsony izay Covid eo. Ozy izy ny olona hoe ay izay izay maty eo. Zany angeny ataon'ny olona nefa le. Ay izay izay maty eo ozy izy. Lasa izy miverina fanaony. Tsy naninona koa ilay Covid. Hay ve sitran'ny tongolo gasy ny hay ve sitran'ny sakamalaho le izy. Tsisy matiny io zany ho manomboka miova. Dia mangingina eo dia aty andafy zao dia tsy misy ny masika. Tsy misy ny tsisy ny lina intsony zao fa rava-dôly tsisy masika intsony zao na anaty bus any na anaty train dia ohatrany hoe milamina be mihitsy Halleluja. Lamindamina tsara tena milamindamina. Ry havana malala. Tadidro tsara fa ny devoly dia nomen'Andriamanitra endriky nomena rana ny devoly. Ny bibilava dia mikisaka izy. Any ambany eny izy tsy hitanao miariary be zany. Izy zany tsy hitanao hoe mitsangana be hoe tonga dia io misy bibilava mitsangana be ery ampovoan'ny tokotany ery. Fa mikisaka ny sosona any ambany any izy dia mikisaka dia tsy hitanao zany. Soko mangina ao ambany eo. Dia rehefa tsy mahita anazy ianao dia izy efa manaikitra anao vao hitanao hoe kay lanin'ny bibilava ohatra. Fa ny devoly ry havana izy mody mangingina io izay dia mampitandrina antsika. Mody kalma be mihitsy tsisy nininona mihitsy zao fa milamina fa tandremo. Fa ao ambany eo izy misoko mangina ao kisakisaka ao izy. Mihetsika foana izy ao tsisy mahita. Ny antsika ny zavatra ty ambony ihany hitantsika. Io misy hazo maniry, io misy trano, io misy zao milamina ny fiainany mipoaka amin'ny masoandro. Fa izy eo ambany eo izy kisakisaka mikofokofoka foana izy. Ary izy tsy mijanona. Fa vonona ny anaikitra foana io. Ry havana. Zahay dia miteny fa tsika mila miomana isan'andro. Ary mahatonga antsika mivavaka isan'andro tsy mitsahatra. Dia satria fantatritsika fa ao ambany eo misy hery tsy mitsahatra ao. Mody mitsahatra fotsiny io. Izay ny ampahitan'ny masontsika hoe mody mitsahatra. Fa tsy mitsahatra io ry havana. Fa misy zavatra ao efa mihetsika foana ao ambany eo. Mila herin'Andriamanitra ianao andehananao. Ary ity fifadikanana ity dia fifadikanana izay atrehantsika ny Pentekosta. Fa fifadikanana ihany koa ahafahanao manohitra ny herin'ny devoly ry havana malala. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe toero ny devoly dia hanositra. Tsy afaka hanohitra devoly zany ianao raha herinao. Fa olona manana an Jesosy ihany no nitenenina fa manana fahefana nitsaka mahevoka sy mena rana ry havana malala. Fa ny ankoatran'izay tsy manana. Fa herinao androany tafio ny herin'Andriamanitra. Tafio ny herin'Andriamanitra. Alleluja. Afahantsika mandeha mamakivaky an'ity zao tontolo zao ity. Toantsika hangataka ny herin'Andriamanitra androany. Toantsika hiteny hoe Jesosy malala tafio ny herin'Andriamanitra. Sokafoan'ny fanamasina ny fonao. Avelao manontolo Andriamanitra. Ameno anao. Avelao ilay dilo ilo masina hanositra anao.
Hallelujah. Hallelujah. Aku berputar jauh dan jauh. Yesus malam. Hallelujah.
fanisy zany afana malala tsy fon'Andriamanitra nampiditra anao anaty aizany tsy fon'Andriamanitra niaina ny zanany anaty aizany fa raha tsy zany dia nataony mba maizina koa tao amin'ny tany Gosena rehefa tonga nezina tao Egipta ry havana fa ozy Andriamanitra mety amin'ny Egiptianina ny aizina fa tsy mety amin'ny tany Gosena tsy mety amin'ny zanako tsy vitako ny jery ny zanako io tapatsapa ao anaty aizina zany ozy Andriamanitra tsy mety amin'Andriamanitra zany ry havana malala fampitsapatsapa ny Egiptianina jeren'Andriamanitra fotsiny ny zanak'Israely arimany milamina tsara misy tara-pazavana tonga eo amin'ny tany Gosena fotsiny dia voafaritra izay faritany Gosena ihany ny mazava fa voavoaka eo dia efa tsy mazava maizy kitroka tsy fakahitana ry havana fa io fahazavan'Andriamanitra io tsy natao an'ny olona rehetra io hoy ten'Andriamanitra hoe mamposaka ny masoandro amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy Andriamanitra marina izany mameno rivotra iainana amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy Andriamanitra marina izany mandatsaka ranorana izy ny ten'Andriamanitra amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy Andriamanitra marina izany fa zao misy hazavana anankiray ry havana malala tsy afaka ho alatsak'Andriamanitra ho an'ity zao tontolo zao ty tsy afaka homena an'izay tsy nandray tsy afaka homena an'izay tsy mila fa izay mila ihany io fahazavana io hoy Jesosy manao hoe tsy hain'izao tontolo zao raisina any aminao any misy tara-pazavana any halleloia hitanao ohatra n'ireny olona manao fampisehoana dia olona anankiray izy eo amin'ilay sainina eo dia misy an'ilay zavatra kely mazava very iny dia izy no arahan'le eo amin'ny saina rehetrarehetra maizina be daholo eo amin'ilay salina maizina be daholo hatrany amin'ny mpijery fa izy izay tena nalehany dia arahany iny mazava kely iny daholo dia izy ihany no hita fa tsy nan'olona akaikinao aza tsy hitanao santatra koa izy anatao akaikikano na atao aninakany fa iny le artiste hitan'ny olona rehetrarehetra hitanao foana satria mazava halleloia rehefa ohatr'ireny dia mahavariana mihitsy ahoana ary mba hanaovany an'ireny rehefa ankehitriny dia namiovaova tena dia manaraka an'iny efa misy réglage mihitsy fa zany tsika ianao io mandeha ny amin'izao tontolo izao hoe dia misy projecteur an'Andriamanitra mitodika aminao reny dia ny lalana lehanao mazava ny olona rehetra maizina fa ianao mazava halleloia ianao rery manana ny mandehandeha ianao saotra Jesosy zany ny anaovany antsika zany tianao ange Andriamanitra atsika anao an'ity raha mahafinaritra be ty ao anaty antsika dia haintoroteny homaninao sahady ny baibolinao homaninao ny toeranao dia haintoroteny-tsika rehefa avy eo ianao fa somary malazolazo daholo tsika zao any atokantrano any tsy maninona zany fa ataontsika tirity mba ataontsika ira mandrisindrisika daholo mihitsy ny irandroany mba atonga antsika tsy dia horeraka loatra ataontsika tira mahafinaritra ity mialohan'ny idirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra haintoroteny-tsika ho aninan'izany sameitsangarakely mamanana votona kely dia sorona le volovoy fa hiainten'Andriamanitsika ao aninan'izany ila mafinaritra toetra miafiny eo amin'ny fanatrehanao ankatony avy indrindra manamasina azy iray eo ambany elatrao eo ambany
Takasika, let your finger nenaku. Nani forever love, love man did not fulfill. Takasika, let your finger nenaku. Milazai kunya, milazai. Hallelujah. Andriamanitra no ialofatsika. Tena nisy fotoana zany izy zany tena nisan'ny nampahery ato anatin'ny adiko ry havana malala. Ary raha androany koa ianao ka anaty zany ady zany dia ampaheresiko amin'izany teny zany koa ianao hoe tsy akasika anao ny tanan'ny fahavalo, satria ny fahavalonao tsy mahakasika anao Andriamanitra fa ianao miainao ambany elatr'Andriamanitra. Aza miala ao raha tianao zany tsy voakasika ny fahavalo zany dia ambany elatra ny tsy toy ihany ao ny mahatsara antsika. Miarabantsika tsirairay avy ary manona fiadanao tokoa amintsika rehetrarehetra. Hiditra amin'ny ten'Andriamanitra tsika fameloan'izay aloha dia andolontsika hivavaka tsika mipetraka izao fotoana izao eo am-pilatanan'Andriamanitra izao toriteny izao mba akasika atsika, ampahery atsika satria dia natao ampaherezana ny toriteny. Raha hivavaka tsika dia mangatà mihitsy ianao androany hoe Jesosy aza velanao diso anjara androany fa omeo anjara amin'izany asanao zany, amin'izany teninao zany. Misy saotra Jesosy malala. Saotra ny amin'ny fitiavanao Tompo. Tapavoretonay zay amin'izao fotoana izao. Mianto ao anatin'ny fiderana, ao anatin'izany tontolo ny fanatrehanao Jehovah Andriamanitra. Eto amin'ity andronao ity Jehovah Andriamanitra. Eto zay amin'ity andro ity mitsahatra tanteraka. Miandrandra ny kasiky ny tomponay. Halleluja. Miandrandra ny kasiky ny tomponay. Ary iain'ny feon'ny tomponay zay. Raha mijoreto azy Jesosy dia fitaovana ihany fa ianao hiteny amin'irety mpanomponao rehetra zay tapavoreto androany. Dia hiteny rehetra zay aloka ny vavaka hosorana amin'ny raha anao mahery, isaky ny fehezan'ny teny sy ny litera rehetrarehetra zay aloka ny vavaka. Dia ampahery ny olona tsisy fotoana very eto androany.
fa nitendrendra zay miloka ny vavako ampitondraina ho ahy eto Andriamanitra ny tena hoe hitondra hero an'ny olona tsirairay avy dia raha iahy rehetra zay dia ho voky fa tsy noana raha iahy rehetra zay dia ho afaka etaeta fa tsy mangetaheta raha iahy rehetra zay dia olona mijoro fa tsy olona mangozozo ny anaranao Jesosy ny teninao anangana nefa rava ny teninao Jesosy hitsabo ny ratra rehetrarehetra ny teninao Jesosy ahy ampitraka rehetra zay mitamotrika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony sabata ny devoly Satana tsy manana anjara hitsainy ka na dia litera ray azy voa fafirehetra dia amoa avy zato eny avokoa ny anaranao Jesosy ahy amen mitsodrananao amin'ny alalan'ny terity hoe le hoe mpiara-tanan'Andriamanitra no ametrahantsika amin'ny fiainantsika halleluia afaka ataonao pity ahafantanana mihitsy zany izy zany amin'izao fikatikanina zao a esiketreny vatanao ikorina tsara ny raha halleluia asanatiny Andriamanitra ao zao tena ntsika eo mpiara-tananao Andriamanitra ny ametrahany ny fiainanay a halleluia Bala saat sa tena matawa sa game jam na Jesus. Tahu masih luna sikit Jesus yang melalui. Rafik sampai na dengan sikit surah pun salah. Haleluya. Karena saya dah satu ni Jesus sendiri. Ada tiada nak semana naya senyanya untuk banyak jadi maksa. Siapa kicui dia menera kau Jesus ya. Bicara nak studi, tu rasa nici. Ada perubahan Jesus sama seni angkau amen asal keluar sikit apa nama lama betul betul tangan dia macam siapa no betul betul tangan dia macam apa nama sulu kerutan di satu turso apa siapa konferensi kita tahu lah sesi ramai lagi studio lupa sika haleluya. Apena kita wong vula vele fiana tsika apena kita wong tsam vele apena kita wong vula vele si mis filamina zane avete suruh maaf saya Jesus raksmaro Sanya dan Yunda semangat Jesus. Sanya dan letok satu satu. Apa tanya sikit orang sama cerita. Ya ada orang di bawah. Maaf gue. Gue de família ada orang kau. Jesus ya, kamu orang tahu betul lah saya belum cek. Awal saya
ina fa naperentsika zany zany aza miala eo atratran'Andriamanitra aza miala eo valelatr'Andriamanitra fa eo ihany ny mahatsaratsika atsarananambavy erika fora mantsy isaky mandeha zay fa tsy maintsy mahita ny sariny eo a misy ranomasy rehefa mandeha zay zay lasa izy foana ny tsaroko anatin'izay iry zay a de tahiny tompotsika rehetrarehetra Andrina Suzelle Erika Herbetina Kodanela Rodine Marie Bert Sava Mama Valtina reo zay hitako a artisanat de Madagascar Fabiola Angela Jamina Alléluia Lantony Irina tahiny tompo daholo tsika de miarabanareo anatratran'izao andro sabata mahafinaritra izao Alléluia de mampaela antsika rehetra zay anaty Vaticanina mety efa godrogodro ny loalika am'izao fotoana izao a fa misotro rano matetika Alléluia misotro rano matetika de mba matanjatanjaka kokoa tsika rehetrarehetra ahiny Jesosy tsika rehetrarehetra de mahereza fa ngeza be mivaliko ty ambadika zao Vaticanina zao fa mahereza ianao mahereza androany tsika sisa de matory a de mama efa kely anatin'ny kiboany a fa miforapitso tonga de misotro rano mafana de courage be amizay satria raha pitso ariva de fa inona tongotromby be zay sarzamina fa raha nabavy zamina zao tonga tongotromby be mihitsy zao ena raha pitso a nefa vita ny Vaticanina tsy miala eto raha nabavy zamina raha tsy mahetsika satria voky lasopy tongotromby Alléluia inona zao nenareo raha pitso ny anaovanareo ny déjeuner avanareo raha pitso tongotromby lenay malemy be Alléluia tsy mampilendalendanao kory fa hitany tenenay kely sisa de tongotromby fa mahereza fa ambadika io tongotromby vola hitanao zany fitahina ra-panahy ngeza be zany mbola manam-potoana tongavana ty aminay kenareo raha pitso marena raha tenina tongotromby Alléluia mba ho azy hiditra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika de mahereza anareo a neny Angela io akovaza ireko fa akosino ay akovaza de neniza koa tontona koa ny ndry ranabaviaina tsy manina na resahana ary ny sakafo fa kely sisa ho a fa resaka sakafo-panahy tsika zao Alléluia andomi inona andomi paty paty Alléluia aza miraparapa be raha pitso fa za rehefa fady anina ohatry zao da ihany za fady anina telo andro ohatrin'io tenona be amizay de ninana rehefa ninana to de noaniko be ve tena to de tsy nahetsika teo mpandrina tena tena tsy azo atao tonga de miara-minana be raha pitso a hoanina tsikelikely na de inona le fanirinao hoanina tsikelikely manao fihinana olona miazy tsika raha pitso alaina tsikelikely rehefa satsatra tsara ny kibo a mivavony vo mihinana mpaharivan'ny andro vorontsiloza hono mpanakarena mihitsy raha mahamarizo zany to de vorontsiloza mihitsy a de zay nana mpanakarena Alléluia tahiny tompo sopitombotrombo koa ne ny tody ary sao de ho avy aty aminay ary tody de tonga de hoe voankazo ny amboarantsika tsy azo atao aza mahinana mananasy a tsy mananasy no hanina raha pisy na goavy fa voankazo mba lena no fitaovambe malemy be mety tsy amboarana mielina ary amin'nanana sosisy zany koa zao tsara zany fa oka zay rehetra fa de tena
tsy ho vita ty tortety mihinana biscuit Marie aloha ainy ny amiko tongotromby mahafinaritra ngeravana rehefa ohatry zao fa eo tsika mifampipahery mahafinaritra be ke le izy raha ianao reny mifadianina za manaiky an Jesosy sy Mosesy nanao fivadikana izy rery fa so fa teo mifanamasana fa itsika zao mba eto mba mifampipahery za zao teo voaka tao an-dalatsara teo de mahita an'izy lahy mihinana mofo de verina eky na hitan'ireo mampionina sy ry zamina sy ry fidireraka de mba mahiry reto ary mijoro fa tsika mifampipahery eto tsika alleluia alleluia mahery izy tsika tonotona koa mibetsaka aminareo zany amaky ten'Andriamanitra avy tany ary tsika androany za mifampipahery ary rehefa ny farany toloteny de tsy maintsy misy reto vady aman-janako reto anana anjara asa rehefa avy eo manana amin'ny stylo sy taratasy nareo rehefa avy eo na capture d'écran fa misy lahantsika an'izay raha mahatratra amin'ny farana nareo de afinaritra ny fifarana ny tolotentsika androany de miarabantsika aloha tonga eto androany tsika tena ifampahery amin'izany hoe mifikitra amin'ny fiandrasana an'Andriamanitra ohatry ny ahoana zany atao hoe miandry salama fafito amby roapolo novakitsika androany salama fafito amby roapolo andininy fahatelo amby folo sy faefatra amby folo novakiko aminaran'i Jesosy zao le teny raha izay re tsy nanantena hita amin'ny fahasoavan'i Jehova tamin'ny tany velona miandrasan'i Jehova ianao matoky areo ka hery ny fonao eny miandrasan'i Jehova eto zany de misy hitanao ohatry ny atsika zany ohatry nisy zavatra nalehantsika ohatry hoe nisy zavatra saika ny rahatentsika ohatra hoe misy bus nandalo de tsy maintsy mandeha amin'iny bus iny ianao de le bus amin'ny valo de ny trajet amin'ny bus amin'ny 20 minutes nefa ny rendez-vous alehanao 8h25 ohatra de zao tsy maintsy tenenao rehefa tonga amin'le rendez-vous ianao tsy tara raha izay re ihany raha te han'iny bus iny inona ny mety zavatra nitranga raha izay re ako tsy nahatratra an'iny bus iny asa zay mifarako teto hozy izy Davida raha izay re ihany tsy nanantena ahita ny fahasoavan'Andriamanitra tamin'ny tany velona de tahaka ny ahoana ny mety nifarako misy fotoana Davida io miandry an'Andriamanitra misy fotoana vetivety de tonga Andriamanitra misy fotoana tsy de voatery miandry ela be fa misy fotoana efa tena tsy te hiandry tsony ianao ozy hoe tena tapitra ny fanantenako efa tsy te hiandry tsony lasa ianao mandeha ianao nefa voalasa tonga le zavatra ny andrasanao de teo ianao zany tena hoe ny raha te zavatra ngeza be ianao teo amin'ny fiainanao miaritra kely de laha kely ozy izy ny fomba fiteny fa tsy miaritra nisy olona zay hitako taty andafy tena nandalo tsy very ny asan'le rahalahy rehefa very ny asany tsy niasa tsoa izy de somera zany rehefa somera izy de zao tsy nalotsony izy na hofa-trano ary de lehibe mivady aman-janany de lasa ary zareo nandeha de rehefa lasa ny vady aman-janany de tsy nisy vola tsony teo aminy de ny contineny amin'ny banky vola kely tsy haiko izay to tsy ampy 100 € kory de nefa ny farany volana be de be nitrosa tsy maintsy aloha de nanao loto izy sendra fa nanao loto fotsiny vide an'le loto ana 10 € reny fa tonga de nahazo amina million d'euros izy rehefa namalala
ny vady aman-jana ny voavina andao azy fa tsara fo be le rahalahy na tsy ny aingana ny vady aman-jana dia nanaterany tomobila tanany tomobila vaovao gaga be ny fa le olona ny loza le teo ka tsy olona mahantra kely raha naharitra kely dia tsy nandeha kory fa niarany faly niarany tsinjaka tao anatin'izany fotoana zany eto Davida dia tena miteny hoe raha zay re zahako ny tsy nanana tena hita ny fahasoavan'i Jehova tamin'ny tany velona zao ny apatry Davida amintsika 24 ny andrasan'i Jehova ianao matoky ary eo ka hery ny fonao eny no tsindrin'ny Davida ny andrasan'i Jehova ianao any amin'ny salamy faraiky amin'ny telopolo dia miteny ny tenin'Andriamanitra hoe mbola Davida ihany miteny salamy faraiky amin'ny telopolo 24 mahereza ary eo ka tanjaka ny fonareo dia ianareo rehetra izay manantenan'i Jehova mila matanjaka ny fontsika eo ampiandrasana ny Jehova ary havana malala satria eo ampiandrasana ny Jehova dia misy fotoana ketraka ny fonao hanahoana ho avy sa tsy ho avy raha ho avy dia andrasaka fa raha tsy ho avy dia lany fotoana eto miandry ary betsaka ny olona tsy mahandry zany efa teteny aminao fa raha mbola Jehova ny andrasanao dia tsy maintsy tonga izy misy orona tsara anankiray zay tadidiko taloha hoe fitareo hoe le misy lehilahy anankiray tantarana fifankatiavan'le lehilahy sy ny alika dia io alikany io tena mifankatia be mifankazatra be amin'le lehilahy dia efa manana fahazarana hoe miala eo amin'ny train tonga any amin'ny gara le lehilahy avy miasa dia tsy nen'le alika eo amin'ny gara dia miara-mody izy zay foana dia ateriny eo amin'ny gara dia miandro eo amin'ny gara eo le alika vitandraka amin'izay tantara zay fa zao ny olana naparevy fa maty le rangahy dia rehefa maty le rangahy dia lalevina tsy notao amin'intsony dia le alika amin'izay nandeha nivoaka dia andeha hitsenan'le rangahy eo amin'ny gara dia tsy nety niala teo le alika mandalo ny train tsy midina le rangahy miandro eo izy mandalo ny train faharoa miandro eo izy tonga ny alina miandro teo izy nivadika miandro teo izy amam-bolana na mamay be ohatran'izao andro ianantsika zao na nisy lanezy na avy ny orana dia tsy nety miala teo izy fa satria manino miandry zao ny atsain'le alika tsy maintsy midina eo iny fa eto foana ny fitsenako anazy atr'izay dia eo le alika nanaterany loatsika dia amin'izao fotoana zao nanaovana tsangam-bato mihitsy satria maty teo nahafatesan'le alika dia nasiana tsangam-batony mihitsy teo hoe teto izy niandry amin'le tompo io alika io dia zao niandry amin'ny tompony io dia nanatena nanam-ponona nefa io alika io tsisy nampianatra anazy fonona tsy namaky baiboly ndry raha zay re zany tsy nahita nytiandramoka izao teo izy izy Jesosy mahery saotra teto daholontsika nahitany Jesosy io alika io tao anatin'ny sainy tao anatin'ny fony efa zatra loatra miandry ary misy fotoana nge io le tompony io misy fotoana raha tokony ho tonga amin'ny efatra misy fotoana mbola miara-misakafo amin'ny mpiara-miasa dia amin'ny 7 alina vao tonga fa zao tonga teo dia nendasan'le alika amin'ny 4 hatrany 7 dia fantany fa tonga efa zatra tara efa zatra tara fa zao teneny tsy maintsy tonga eo iny teo maty le alika ny lesona tiako tsapatsika dia zao io alika io tsy namaky tantarany Davida io alika io tsy namaky salamy fa 7 fa mialatsiny fa be lehibe ny olombelona resiny io alika io tantara tena nisy mantsy izy io rehefa hoe ho avy eto ny tompoko nesorony olona teo nge le alika fa tsy nety nialy ndroahan'ny olona fa tsy nety nialy hanyheriny dia zao hanyheriny olona teo izy nanaterina sakafo tsy miala teo amin'ny fiandrasana n'le tompony hozy Davida hoe inay re tsy nanantena hita ny fahasoavan'i Jehova tamin'ny tany velona efa lasa ohatr'izay hozy Davida hoe anatro aminareo le havana malala miandrasan'i Jehova nareo matoky mita matoky ianao fa raha tsy tonga tamin'ny 2 arivo iny tonga amin'ny 2 arivo raha mbola tsy tonga amin'ny 2 arivo matoky ary eo tena tsy le miandry ny olana
fa le maharitra fiandrasa. Alleloia. Le miandry azo atao fa ny tena zava-dehibe dia faharetanao eo amin'ny miandry io. Misy fotoana tany amin'ny toerana napetrahanay taloha dia misy fotoana ny akaiky ny aéroport any akaiky ny aéroport ny Charles de Gaulle any tsy any akaiky fa eo mihitsy dia misy arehan'ny bus eo. Dia ny bus makany amin'ny tanàna misy anay taloha isaky ny adiny iray vao misy, isaky ny adiny iray. Ka za tonga tany le nitsena olona dia manampiandoka an'ilay avion tonga dia mipetrapetraka teo amin'ny arehan'ny bus teo za. Dia zao le bus miala amin'ny sivy, ohatra amin'ny sivy ora maraina. Dia mbola afaka adiny indraindray vao tonga ny bus faharoany amin'ny folo. Dia nisy fotoana za mipetraka dia mandinidinika ny zavatra mitrangy dia iny nisy bus. Dia jereko ohatry ny maimaika le chauffeur dia latsaka 3 minitra latsaka 2 minitra dia efa lasa izy nandeha. Iny amin'izay nisy olona niazakazaka nieritreritra ny oaram-potoana tsapy nijery famontanana hoe mbola latsaka 2 minitra petraka izy miandry amin'ny bus amin'ny sivy. Tonga dia zany tsy haiko any mijery lavitra azy indrisy fa miandry adiny iray ianao. Izy amin'ny miazakazaka nanenjika an'ilay fotoana amin'ny sivy latsaka 2 minitra mitonga eo izy mieritreritra tonga ara-potoana ny olana tsy maintsy iverina efa lasa angely ny lasany efa lasa. Dia inona ny atao? Tsisy azo atao. Menimenina teo izy. Menimenina fa za moa menimenina izy na izy rehetra dia menimenina. Fa tsy maintsy miandry dia teo ihany izy miandry. Apetiny sigara dia kalma teo ihany ny fimenina. Tsy maintsy niandry an'ilay bus tamin'ny folo ihany. Tsy misy afa-tsiny. Dia nahery ny andro teo izy adiny iray. Misy fotoantsika mipahirezin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy. Hoy ny Salamo 2:20 hoe andininy fa enina. Nahoana mitanotrika ianao ny fanahiko ka mitoloka tanatiko? Manantenan'Andriamanitra ianao fa mbola idera azy ihany noho ny famonjen'ny tamany. Andriamanitra ozy izy ny korahily io. Mitanondrika tanatiko ny fanahiko. Izany natsarovako anao eo amin'ny tanin'ny Jordana sy eo amin'ny Hermona ary tendrombohitra amin'izany. Misy fotoantsika ampiandrasan'Andriamanitra efa tena mitanondrika, efa tena kivontsika aiza ihany ty fiainako ty. Tonga dia tantara avy hatrany ny alefako aminao, ampahireziko aminao. Misy olona voninahitra olon'Andriamanitra fa mahafinaritra fijona vavolombelona rehefa vavaka talata. Fidorana bavaka talata fa maro ny valim-bavaka izay mba raisitsika eto amin'ny fidorana bavaka ary mampahery mampiona zay tompony izany fandarana izany satria tena mahita fitenatra an'Andriamanitra ianao ary anareo izay mangata bavaka koa dia manam-pinoana. Dia voninahitra nyvana nisy olona eto amintsika eto amintsika eto moa anisan'ny zavatra tena mba manamarika ny mivady eto, anisan'ny zavatra betsaka indrindra entina bavaka ka tonga dia mivady eto dia fidorana bavaka ny taratasin'ny olona ty andafy ety. Betsaka izay olona nentina bavaka azo taratasy tetsy. Misy olona raha ny tena marina tokony tsy azo taratasy izany. Ozy ilay zandry kely paketo amintsika tsy indraindray fa ela be moa izy tsy tafitety. Entina bavaka tamin'ny 2018, entina bavaka tetsy. Izy tena sarotra be tokony azo ny taratasy eto andafy. Sady tokatena ny olona voatonga. Sarotra be dia be, mbola tsy niasa, tsy fantatra be dia be. Ny zavatra hoe fa zao nentina bavaka teto izy andeha ho any amin'ny préfecture fa agagana nge zany dravany voaka avao zao mba teny leralahy tadidiko foana tena tafapetraka ao izy nakasaina mihitsy loha hoe zany ve ny atao hoe vanim-bavaka to dia nahazo titre de séjour 10 taona voaka avy tao. Maro avy an'izay olona efa hoe maretina bavaka ary anisan'ny zavatra tena mba betsaka valim-bavaka indrindra amintsika ngamba anisan'ny anabavy izao tsy vavelona tamin'ny talata ny bavaka efa voaroaka teto Frantsa izy efa nahazo an'ilay taratasy ilay atao hoe OQTF nentina bavaka teto tamin'ny talata. Tamin'ny lakamisy tonga indray ny taratasin'ny vazaha fanjakana frantsay miteny hoe ohatry ny teny hoe mialatsiny fa sangisangy efa diso iny enao hoe dia roany eto
de tonga ny taratasy hoe stoma ndray iny taratasy fandroany iny de ho avy tsy ho ela ny taratasy. Halleloia. Faritra nge zany nisy olona teto tena pirofo mivaingana teo aminay mivady anisan'ny nentinay ambavaka zany hoe ohatry ny ahoana zany miandry an'Andriamanitra. Miandry an'Andriamanitra mahatonga ny fon'ny olona ketraka indraindray, mahatonga ny fanahin'ny olona amin'ny tanora manantena ohatry ny iny Andriamanitra fa mbola tsy izy. Nisy olona teto nangataka taratasy any anisan'ny mafimafy ty zavatra ray ty. Tena nangataka taratasy telo lavina refuseny ny préfecture ny taratasy. De manomboka eo vao tena tonga ny fitondranam-bavaka, manomboka eo amin'le laviny iny manomboka tena tonga ny fitondrany hoe anomboka ny fitondranam-bavaka. Tena nanao recours de miverina nangataka sanetinam-bavaka. Ao ary fa hoe tika mavaka fa tsy maintsy azonareo io hoe tsy maintsy azonao io taratasy io e. De natao tamin'ny mponoana nangataka recours ka rehefa ty moa de misy ambaratonga zany ny zavatra dingana atao. De ohatrany hoe raha ohatra zany lavina ny taratasinao voalohany de maketo amin'le dingana voalohany ianao mangataka fandroany. De eo zany ianao tokony ahazo amizay, fa raha mbola tsy mahazo anao de mbola misy dingana hafa ndray ahafahanao miakatra. De any tena atenaina mihitsy tokony efa azo anao, fa raha tonga eo amin'le dingana faharoa eo ianao de sarosarotra amizay ny aminao. Netinam-bavaka ary izy satria efa netinam-bavaka nge izy zany angataka taratasy tamin'ny voalohany zany e. Ary fitenenana aminao fa mila matoky ianao ary mila mahery ny fonao miandry an'Andriamanitra. Ho ten'Andriamanitra hoe raha izay rezahako ny tsy nanantena hita ny fahasoavan'Andriamanitra. Halleloia. Ohatrany tehiteny Andriamanitra manao hoe, ohatrany tehiteny Davida hoe sady misotro rano kely hany hoe misy ny fotoana tokony ho aratsika le film kely tamin'ny resaka film an'le alika nyteneniko anao teo. Misy fotoana tsika mandray fampianarana amin'ny zavatra ohatr'izany. De zao tokony tenentsika za hoe te ho resin'ny alika amin'ny fiadrasana. Netinam-bavaka de nandeha nanao recours zany de nandeha nakao amin'le dingana fanondroany de niakatra tribonaly. De le olona netinam-bavaka amin'io mbola mahery ihany aloha izy hoe dingana voalohany ty. Zay koa moa tena vome koa zay tena mahery koa zay mitondram-bavaka azy. Netinam-bavaka niakatra teo amin'ny dingana voalohany. Netolomanam-bavaka Jesosy atao mivoaka ny taratasin'ny olona mianara moa Jesosy fa io izy Jesosy. Tonga tany amin'le dingana voalohany ka elaela moa vao mivaly reny zavatra reny. Mitaitaina ihany miandry an'le valim-bavaka nahoana izy. Valy avany tonga ny taratasin'ny fanjakana. Lavina ny fanjakana le izy. Ary tsy vitany lavina fa tonga ny taratasy fandroahana azy mody ihany koa. Hoe sady tsy nahazo taratasy zany ny roahana. Tena hoe tena nefa netinam-bavaka zany zavatra zany avako malalako. Netinam-bavaka zany fa tsy hoe napetrapetraka fotsiny tamin'izao. Mifangatahan'le rahalahy netinam-bavaka moa de za tsy te hody any Madagasikara. Ny anay koa de zao. Hoy ten'Andriamanitra angatao zay reniny fonareo ny angatahanay de zao mba tsy hody olona io. Halleloia. Ny taratasy tonga miteny mody. Fa nidongina tamin'i Jesosy, Jesosy tsy te hody fa nandehana ny olona taty rehefa mba mafimafy any. Namety ny fananana sy ny sisa de hody ahoana ary. Nangataka nefany niakatra teo amin'ny dingana voalohany ny valiny avany Voaloka moa de atao frantsa tsy mahazo taratasy ary tsy omena taratasy. Ary mamaky ny taratasy ao de tsy mieritreritra tsy ahazo taratasy mandrakizay ty olona ty. Misy an'le tsolatsolatra araky lalàna be de be vu que
izany dia tsy omena taratasy tsonjozao ary dia roana iala eto sy ny sisa sy ny sisa. Inona ny zavatra nangatahana mba hijanona n'le olona eto Jesosy mba te hijanona ty andafy le olona eto. Azo nataony na dia nody zany mafantatra olona ohatr' zany leo be izy lasa izy nody zay efa niteny tamin'izany aza mody zany fa ndray tsika vavaka leo be za ody lasa izy nody tsy ro volana akory tonga tany an-tanàny dia nanenina hoe takizay tsy nody petapena ohatr' zany. Ty olona ty anankiray kosa nampahirezina dia nitenena hoe mbola misy dingana azo atao dia miakatra eo midingana faharoa. Miakatra eo midingana faharoa aza mbola kivy ndao ivavaka. Dra mampanontany tena fa ngale vavaka tamin'ny voaloha teo tsy henin'Andriamanitra. Ozy izy Andriamanitra tamin'ny Davida. Ry Davida, taminy ianao le vao mivavaka voalohany iny dia efa tonga teo amiko ny vavaka ao. Daniel azafady fa tsy Davida, Daniel. Ianao aza mieritreritra zany hoe tsy henin'Andriamanitra ny vavaka ao. Hoe za tena mila tena maka tena haut-parleur sasiko micro mihitsy ty. Fa ny vavaka ao voalohany tany aloha tany ren'Andriamanitra. Ny olonanao niova vavaka ianao fa tsy nitazona ny fononao. Misy olo mantsy hoe za Andriamanitra mpangataka tomobile ray io. Ray io fady anina mba ome tomobile. Tsy azo tobe dozy izy tsika tonga andray volana. Ray io moto ary. Tsy tonga moto fa kory volana. Tompo bisikileta moe ha? Tsy tonga bisikileta patay roulette ary. Ny olantsika dia zao le vavakantsika tamin'ny voalohany ohatry ny eritreretintsika tsy hain'Andriamanitra atao io tsy vitany. Ohatra tsy vitan'Andriamanitra izy fa aloha edina varotra aloha moto. Fa ny ten'Andriamanitra ianao nge vao mivavaka tamin'ny voalohany dia efa reko e. Fa tsy le mangataka indray zao fa le miandry. Alleloia. Dia tsy miandry fotsiny sady matoky. Olona ten'Andriamanitra aoka tanjaka ny fonao. Mahay reza foka tanjaka ny fona ray. Sady mila miandry ianao mila matanjaka. Eo am-piandrasana ry havana malala. Tena angatahana le dingana faharoa. Nanefa indray le iny testy le fangatahana amin'ny dingana faharoa. Zao mantsy zavatra mba nitoronay an'ity olona ity. Izy raha teko moa tsy nanana moyen. Ary tsika rehetra moa rehefa tsisy moyen, tsisy ny fahafahana manao dia tsy maintsy mety efany amin'ny Jesosy. Satria ny olona sasany teny mangala avocat, mangala ny zao tena tonga dia tena misy avocat ty mahay be fa tonga dia vola be. Zay tena anazy hoe misy tena avocat ty aminay aty tsy alo vola. Tena mahay zany fa mila miandry ary mila manam-pinoana. Dia ndao ary dia nalefa tena onjonjony samy rery. Misy amo zao fa hitanao le avocat le omeny fanjakana reny tsy dia miasa reny. Fa ny tena niasa mahery dia ny vavaka. Vavaka tena mivavaka mafy. Anefa tany amin'ny dingana le faharoa le farany. Hoe raha tsy mety amin'io dia tsy mety tsony. Fa ny tena nentina mivavaka ka nifadiana hanina ka ny rehetrarehetra. Inona zavatra nitranga? Valy amin'izay kosa le izy, alleloia. Afaka elaela. Ela be vao mivaly zay ray zay zany hoe nampitaitaina elaela kokoa zany. Ny valy avy any taratasy ngeza be. Lavina tanteraka tsy ekeny. Satria saosy dia verena soratana hoe zavatra makarary fo rehetra rehetra. Satria ianao ohatry zao satria zao. Tsy omena anao ny taratasy. Tany amin'ilay dingana farany tsy azo ny taratasy. Dia ahoana ary ny atao hoe? Andeha ody zany. Nefa tady tio fa tsy ody ny nangatahantsika. Fa ina moa nangatahantsika tamin'ny voalohany? Mba hipetraka eto Frantsa. Iova zavatra angatahana ary ventsika. Hoe Andriamanitra mba tahio ary mifodiko any Madagasikara. Atao miverina daholo rehefa nanana namidiko dia hamantana fiainana mahafinaritra any. Dia moa teneniko amin'ny olona hoe nanao vakansa tany. Zao no tao anatin'ilay mivady. Ny zavatra nangatahantsika tamin'Andriamanitra dia zao mba hijanona eto Frantsa io olona io.
fa izao ny zavatra ilaina amitsika androany dia ny fatokinan'Andriamanitra fa tsika dia mino fa ny enin'Andriamanitra ny vavakitsika ary tsy mba Andriamanitra lalo-dalovana io fa mahare. Halleloia. Inona ary ny antony tsy fantatra tokoa nge ny antony inona ary Andriamanitra ny antony zao ataonao ana izao. Raha fantatsika daholo ny antony zavatra ataon'Andriamanitra tsy misy ny fivavahana. Raha fantatsika daholo ny antony zavatra mitranga rehetra tsy mila finoana, tsy ilana finoana, tsy ilana toroteny ny fiainana ry havana, tsy ilana fifadikanana koa. Fa misy fotoana tsy fanontaniana tsony ny antontsika fa maninona Andriamanitra ny antony zao a. Fa ny zavatra ataontsika dia zao ny matoky ny amin'ny zavatra izay nangatahantsika tamin'Andriamanitra. Fa Davida sika nanenina nay ane raha izay moa zany tsy nanantena any ilainy ianao manantena dia efa tonga tany amin'ny adingana farany tsy azo ny taratasy seka afa-baraka ihany ny fandarana andramoka izao tamin'izay tena tsy mamokatra ny fangataham-bavaketo fa zay nitazona hatramin'ny farany tsy nanefa n'Andriamanitra ty fotsiny ianao fa io zavatra io mihitsy tian'Andriamanitra inonao fa tsy miandry rivotra ianao miandry an'Andriamanitra. Io mihitsy nentin'Andriamanitra sehoana aminao. Halleloia. Hoy izy Andriamanitra eo amafisiko ny fony Farao mba ahitanareo ry zanak'Israely fa na fo farak'izay maty ary tsy mihetsika eo anatrehako Jehovah. Na amafisiny Farao ngeravana ny fony Farao na amafisin'Andriamanitra ny fony Farao. Angavy ianao tsy azon'Andriamanitra atao nikasika ny fony Farao fotsiny. Mbola voeny andalina fotsiny Farao sy Mose sy Arona tamin'ny amoaka ny zanak'izay dia efa nangovotra ny fony Farao dia toa dia niteny tamin'ny zanak'izay ndalinareo efa andalana any niakanareo fa ndany tanamody daholo. Ain'Andriamanitra atao zany fa mifanohatra amin'izany nataon'Andriamanitra na mafisin'Andriamanitra ny fon'ny Farao mba afaka ahitan'ny olona izy amo Jehovah. Izy amo Jehovah rehefa miteny hanafaka ka na olona mafy takiny ahoana mafy tanana takiny ahoana dia zay tenenin'i Jehovah ny tanteraka. Halleluia. Raha izay ane zako tsy nanantena hitany fahasoavan'i Jehovah tamin'ny tanana velona. Miandrasan'i Jehovah ianao matoky ary eo ka hery ny fonao. Maninona izy miandrasan'i Jehovah sady miandry ianao mahery dia verina miandry. Dia inona moa zany natao fa dia mitondra ambavaka ny lera laza dia natsiaro ambavaka azy. Inona zany ny ataoko? Inona zany ny ataoko? Misy dekona kely somary mandalindalo hoe taminay mitady fanatitra zagagagy nareo. Verifie mpivavaka izy mpiangona izy sao dia misy matorina le dekona kely toy hitanao teny ny lohany. Dia zao zany tsisy azo atao tsony raha tamin'ny maha-olombelona. Fa ny anay zavatra tsy niara ato anatin'ny sainay dia zao nangataka tamin'Andriamanitra tsika rahalahy. Ary tena Andriamanitra miteny hoe mahery izy mila mahery. Dia inona hoy ianao ry havana? Dia teny le rahalahy nandehandeha teny foana nandehandeha teny foana dia ny afinafina teny sy ny tandritandrina teny. Fatratra tsy nampozana. Tondra tômôbily izy dia tratran'ny amande tamin'izay fotoan'izay. Dia izy moa mifindrafindra trano amin'ilay izy moa efa tsy dia mipetraka amin'ny toerana fixe tsony tamin'izay. Dia asa amin'izay. Nitedavy mpitandro filaminana izy. Efa ela taty ariana zany tratra mpitandro filaminana amin'izay. Hita amin'izay ny nisy azy. Dia inona hoy izy ianao ry havana? Tonga teo amin'ilay dingana hoe tonga ny mpitandro filaminana ianao dia efa nalaina ny fahatatrizareo tsara, efa nalaina ny atota taratasy momba azy, dia efa mijanona any amin'ny fanjakana izy.
dia efa le mandeha manao présence eny amin'ny mpitandro filaminana isan'andro isan-kerinandro na ohatra izany any rehefa tonga amin'izay tanjo zay dia efa miomana fa ny fiaramanidina mitondra anao sisa ny angasana zany hoe raha ny tena marina tena efa tsisy inona tsony entina mbavaka amin'izany tsisy azo entina mbavaka tsosa no anareo zay mety mahay resaka taratasy eto dia fantatra hoe tsara fa efa teo amin'ny dingana efa tokony dingana farany zany efa manao présence any ampitandro filaminana fa izao re avana malala amin'ny maha olombelona dia zao mieritreritra tokoe tena zay tokoa veka ma sitrapon'Andriamanitra nefa koa amin'ny mampalompon'Andriamanitra ao mieritreritra any ianao hoe ahoana moa tsika le nangataka le izy iny mety nambavaka ge inona ny hevitr'Andriamanitra am'izao ny hevitr'Andriamanitra dia tsy ho fantatritsika novina fa ny zavatra fantatritsika dia zao efa nasina ny andry isika nasina natoky dia nasina nahery dia mila miandry iny amin'izay efa avy tany hoe tany filaminana izy dia nomena taratasy izy nomena taratasy hoe tena efa le tena fampodina azy amin'izay fampodina dia iny taratasy iny tena mila lalàna sisa vo mahafafany nikoropaka amin'izay nikoropaka fampitondra mbavaka amin'izany efa tena izy amin'izany efa mangovotra efa tena zay mbola miresaka amin'ny tena courage aza mikoropaka mahereza fa tsika manana an'Andriamanitra mikoropaka tsy hitatsozy afa tonga atao le amin'izay nitolotsaina ny olona rehetrarehetra avy ainginy ty misy mpisolo vava tena mahay be fa ndao mandry zay any tsy miala amin'le mpisolo vava anay alleloia manana mpisolo vava tena tsy mbola nisy oatra zany tsika ho indra amin'izay ozy nareo efa ndresaka tamin'ny mihitsy amin'ny avocat avocat to dia miteny afaka andramantsika nanina ihany efa 1500 € io 1500 € io fa mety tsy manometoky anefa izay ny avocat tsy manometoky zao tontolo zao tsy afaka amometoky anao tokana ny afaka amometoky anao Jehovah Andriamanitra izy rehefa miteny fa omba anao dia tsy maintsy omba anao efa vadiko boribory teny le raha lasy izy mandeha mamonjy mpitandro filaminana efa manao présence eny amin'ny mpitandro filaminana ho ahy efa andeha hody zao ry havana malala ny atao hoe miandry amin'Andriamanitra dia tena miandry misy ten'Andriamanitra zay ny amin'ny Mika any boky Mika toko faefatra any boky Mika Mika toko faefatra andininy 10 hoy ten'Andriamanitra hoe rizina zanakavavy mararika manena tolo vehivavy raha miteraka fa ankehitriny dia hivoaka avy any an-tanàna ianao dia hipetraka any an-tsana zany hoe melavitra toetra ny tantarany lalahy mihitsy efa mba nitaitaina ihany ianao efa mba nitondram-bavaka ihany ianao fa le valim-bavaka vao mihoatra ny nanalavitra n'le zavatra nangatanao ankehitriny dia hivoaka any an-tanàna ianao ary le hivoaka any an-tanàna io mbola taza maso fa avy eo ny nefarany mbola lasa ny an-tsana mbola ny lavitra ary nga vitan'izay ho ten'Andriamanitra ny toeny ary dia ho tonga hatrany Babilôna azy ianao zany hoe ny amin'ny firenena lavitra anao mihitsy mety tonga ny amin'ny fahababoana mihitsy ianao fa zao ny ten'Andriamanitra manometoky antsika androany na dia tonga hatrany Babilôna azy ianao any no amonjenanao eny any no anavotany Jehovah anao ho afaka amin'ny tanany fahavalonao zany hoe zao eo ampiandrasana ny Jehovah zany tsika hitatsika try ny ratsy teo an-tanàna tonga hatrany an-tsana nga vita zay lasa ny Babilôna mihitsy any amin'ny firenekafo
fiteny hafa, lalàna hafa, sainam-pirenena hafa, fomba fihinana hafa daholo. Fa ny tsara fantatrao, raha mbola tsy fantatrao, ny tanany Jehovah Andriamanitsika tsy fohy fa mahavonjy. Tsy ny ao an-tanàna ihany ny voavonjy na ny any an-tsaha, fa na dia any Babilôna, na amin'ny toky antsika Andriamanitra, fa na dia any Babilôna azy, any no amijeko anao. Eo amin'izay lelantsika n'izany hoe miandry, mahery fo, miandry. Fa tsy mora miandry an'Andriamanitra any Babilôna. Fa ny olona any Babilôna efa nanary toky tena tsy tonga Jehovah. Nefa Jehovah tsy mbola niteny fa tsy ho avy. Fa Jehovah na amin'ny toky fotsiny, courage fotsiny nareo, calme. Fa na dia tonga any Babilôna azy, any no amijeko anao. Zany hoe naiza toerana, misy olona tonga eto, mety efa tonga any Babilôna mihitsy izy niandry any Jehovah. Misy olona mety efa tonga any amponja mihitsy angamba. Misy fotoana olona, zao fandarantsika zao ny olona ao any amponja. Miaratsiny aloha sendra mamoaka secret ny olona any amponja, fa misy téléphone tafiditra any am'gadrany. Misy olona niresaka tamiko tam'izany. Ralarado, tahiny tompo ianao. Mafinaritra le mpandana mampahety. Zahike any amin'ny tena tsy ampozinao mihitsy ny misa io e. Za moa to dia tena any amponja gaisy tena tia tamora mihitsy aho. Any an-tamora misy miheno fandarantsika tam'izany. Egny ane mbola mba izy. Mety tozika aminy fa tena lasa lavitra ty fiainako ty. Mety tsy nalo tsy fantatro, tsy nalo jiro gamby ianao. Dia mety efa taratasina wiseny tonga ao aminao. Tozany hoe tena tonga ty amin'ny farany lalina. Fa tena rivatra miteny taminao. Fa na dia ho tonga hatrany amin'ny Babilôna azy, hitan'Andriamanitra misy amin'ny Babilôna. Ary takatry ny tanan'Andriamanitra Babilôna. Halleluja! Takatry ny tanan'Andriamanitra. Tsy misy Andriamanitra lava tanana ohatry ny Andriamanitsika rehefa monjy ny olona teny. Endro ny tanany tsy fohy fa mahavonjy. Ny sofiny tsy lalo-dalovana fa mare. Na ny antsoantsonao any Babilôna mbola reny. Na dia any Babilôna ianao mivavaka, tsy miteny mafy fa mivavaka anatin'ny fonao Jehovah, aiza ianao? Reny ianao. Na dia any Babilôna, any no anavotany Jehovah anao afaka amin'ny fahavalona. Davida niteny, raha izay ahako ny tsy lala tena hita ny fahasoavan'Andriamanitra. Hoe efa tonga tany Babilôna dia efa ty ihany efa adoroizany Jehovah zany fa dia fiainana Babilôniana zany a. Daniel tsy nanadinony Jehovah Andriamanitra tany Babilôna. Ny Andriamanitra ny tsy Andriamanitra ny Babilôniana. Ny fomba fanaony tsy fanaon'ny Babilôniana. Ny Babilôniana nikoaka tamin'ny mpanjakany fa Jehovah vavakiny i Daniel nivavakiny teny isan'andro tamin'ny Jehovah Andriamanitra. Riavana. Voantso amin'izay io rahalahy io. Tena azo taratasy hoe ianao a miandry fotoana sisa ny andehananao mody any Madagasikara. Zay tatiana nataony hoe mbola nitoy ny vavaka. Dia teny Jehovah Andriamanitra tsy zany angeny nankatana ho an'io rahalahy io e. Mba nanana fanirinana izy Jehovah Andriamanitra. Mino zay farenao ny vavaka nataony. Tampoka amin'ny fomba tsy apozina zany, tsy apozina ho tsy apozina. Izy zany efa somary kivikivy dia ve inona moa zany fa dia miandry. Tsisy vola andraisana angalana avocat. Ny avocat ny tena mety ho afaka tsika io misy taratasy masy misy action zany hoe ataon'ny avocat tamin'izay tadidinay mihitsy. Avocat mampandena ataontsika zao io angataka abrogation tsika izy. Hoe abrogena zany le lalàna le voaka iny hoe mody tanteraka. Fa io izy sady lafolafo tsy mampananteny zay io tena hoety a. Tena janona ko vola ary tsisy. Fa kivikivy. Misy fotoana tsika tsy manana fa tsy vavaka sisy eo anoloantsika. Ny vola zany naza manontany an'izany ianao hoe ohatrinona ny makavoka, ohatrinona manao an'izao, fa dia mbola manana vavaka ianao. Dia io ny fehidina mahery vaika indrindra am-pelantananao. Dia zay mbola toy ny vavaka ihany Jesosy. Dia ianao mahalala ny ataonao fa dia mba te hijanona ty olo io. Io lehilahy io raha nandeha lody dia niteny tahaka amin'ny Davida. Raha izay ry ihany tsy nanantena hita amin'ny fahasoavana. Inona avy tsy tamin'ny Davida raha tsy nahandry an'Andriamanitra izy. Vakitsika tsy lava 7 manomboka any amin'ny 1 voalohany. Jehovah ny fahazavako sy famonjena, iza ny atahorako, iza ny fiarovana mafy ho anay, iza ny angovitako. Zany hoe
raha ozy zany Davida raha izay any tsy nanantena zany hoe raha zay zany tsy Jehova ny fahazavany Davida dia tsisy fiarovana ny ainy dia nangovotra lava tena izy. Raha tsy Jehova zany ohatra hoe raha izay any tsy nanantena hita fahasoavan'i Jehova tamin'ny tany velona, raha tsy nanantenan'i Jehova zany Davida. Andiny faharoa, raha manatina hinana ny nofoko ny ratsy fanahy izay fahavaloko sy rafilava dia izy ihany no tafotoana kalavo. Fa raha zay zany Davida tsy niakatra tamin'i Jehova dia Davida no hohanin'ny fahavalina, Davida sady tafotoana ny lavo. Halleluia. Na dia misy atoky mitovy aza manodidina amiko iady amiko dia tsy atahotra ny foko, na dia misy ady miatra amiko aza dia atoky ihany aho. Satria naninona izy natoky ihany? Satria mbola nanantena hita ny fahasoavan'i Jehova tany amin'ny taniny velona izy. Fa raha izay zany Davida ny miala tamin'Andriamanitra tsisy ninona ny raisina teo aminy. Ravina amin'ny fomba tsy apozina tsy fantatra hoe nisy inona. Misy mail tonga atao anatin'ny telefonan'le rahalahy, misy mail tonga miteny manao hoe ilay taratasy namenanao fa mivoaka tsy maintsy mandeha ianao dia zao abrogé. Hitanao le zavatra nangatahana tedavana avocat izay tsy nanana avocat nandoavana an'le vola anao an'le action le hoe miabrogé an'io texte io tonga atao amin'ny mail. Rehefa nandinika zany taty amin'ny préfecture dia anona fa nofoana io ilalana mapody anao nofoana. Niazakazaka izy niamoany ty zay tena hoe samy mieritreritra sao dia va olona misoloky ary sao dia va olona manany any dia nefa tsy zany tena valy amin'ny préfecture. Misy fotoana ngevana valibava keritretrika fa fisolokiny tena marina raha tsy fisolokiny ka fisolokiny io valim-bavaka io mahatonga rehetraretra fisolokina hoe avaizy io inona ny natonga io ary tsika manontany izay fantany inona ny natonga an'io natonga an'Andriamanitra ny teny hoe aza vela alala. Halleluia. Ny zavatra ataon'Andriamanitra rehefa tsy fantatritsika mihitsy. Be dia be mifantanina mipetraka eo amintsika fa naninona tsika ny tonga amin'izao toeran'izao. Fa naninona avaizy io zavatra io, inona ny zavatra antrany tsy fantatritsika zany. Mety possible vagian'Andriamanitra ny olona tany dia mipotra ho azy tena nalalala hoe ty teverenina ny jerena ny dossier dia mety misy olona tena mampalahelo na ny pôzin'ny sary ny tsy fantarina hoe sary tapaka nalefanao tany mety sary tapaka mampalahelo kely ohatry ny misy rahalahy zay tao groupe zay ohatry mampalahelo kely zay foana ny tarehany. Fa zay tarehan'olona ohatry ny hafahafa be reny na io sarinao nalainao hotely volany lasa heritaony lasa ngerevana satria ohatry tsy mety sa toetra manjombojombony ery ao le izy jereny olona be sarinao taty ary ndry dia mampalite dia oroany nefa sy taratasy izy. Halleluia. Halleluia. Tsy takatry ny sainao Jehova mandrafitiny androany tsy fantatra hoe inona ny antony zany. Nahazo taratasy revana le rahalahy nahazo taratasy any izy rehefa azo atao manapotry atao amin'ny pochety kely taratasy ny ataony zany ela loatra ny rasany an'iny mandeha izao mahita polisy aho izy mandeha ohatry zao anatany polisy tsy matahotra ntsony manana taratasy mbola teriziny any daholo zany taratasy rehetrrehetra oza manja azariny reny fa reny zavatra eny miatsiarovanao fa niasa teo amin'ny fiainanao Jehova. Aza misy adinona ny fitahina eny tady teo fa olona efa niroany anao, olona efa tonga tany amin'ny gendarme sy ny polisy nanao anio présence fa andeha ody. Fa amin'ny fomba tsy takatry ny saina tsy fantatra ny fitaitainanao rehefa nitsahatra mihitsy. Rehefa misy fotoana ianao tsy mitaitaina ntsony amin'izy hoavy sa tsy hoavy ozy re tsy hoavy tonga avy any amin'ny fitoerana tsy napozinao tonga amin'ny mail amin'ny telefona zay vao tonga ny courrier. Rehefa tonga le courrier vao tena hoe tena ty le izy ty natsona mihitsy tany préfecture ono ato azavao amiko tsara le tsy fahaizana teny vazaha koa le anona sao dia hoe anao falifaly nefa nitsisy ono ato azavao hoe inona ny dikan'ity tena azavaina amin'ny teny frantsay tena mora tsisy fitapitaka tena misy hoe mba azo za tompoko dia malagasy za tompoko ny ana tamin'ny irisinary na rarinary ny vidiniry fa tsy méthode pochère tompoko iza hoe génération naniry sinary na rarinary ny vidiniry fa alifafa za tompoko any dia tena tany amin'ny EPP tompoko fa azavao tsara inona dikany hoe abrogé tompoko foana re
inona tompoko le fandehanao mody asa tsy mody alleloia saka jesosy lehibe ny andriamanitra evavantsika ravana io lehilahy io afaka nyteny inay mozy raha zay mo zahako ny tsy mbola niezaka ny to lala sonoro sambiro ina ny atao ry solofo ozy fanja andaonako varivary de inona nefa no ataotsika de vava fotsiny ve no atsamotsamony isana biby zany tsiary solofo za manana le ambona chocolat mary de inona ataotsikako varivary ho ifanja ifanja solofo tsy fanja any bokinay taloha ry havana malala za teteny aminao androany teteny aminao androany lasa aloha be mimeme any ranabavy zamina satria izy atao akaikina eto de za miteny tonga de eny zara teneko de nimeme ny réaction ny zamina tonga voalohany satria nareo mbola misy roa seconde matsy irenelanio nareo mbola irena vao tonga le mimeme fa ny zamina tonga tonga tsy zamina nge io izy io akaikina io zara tiako tenenanao ry havana de zao mandraky tiany androany tsy fantatra ny natonga an'izay zavatra ozay antapahilalala ve za hoe ahoana ny natonga ty mbola pahilalana ary ve ny antaninao fa ifalio rehefa io ny zavatra tonga eo notahin'andriamanitra ianao zay fotsiny enin'andriamanitra ny vavakao natonga tany Babilôna tanina amijeny ianao efa tokony hiakatra eny ambony roplanina fa mbola vitan'andriamanitra no mitazona azy mbola vita ny tanan'andriamanitra no mitazona azy rehefa zay mbananga tany za mba te hipetraka eto Frantsa mipetraka eto izao ry havako za tena tetery aminao androany aoreny ny finonao ny ten'andriamanitra de milaza manao hoe miandrasan'i Jehova ianao de matoky de okahery ny fonao mila mahery ny fonao misy zavatra ny andrasanao efa traminy hery novainao mihitsy ny fangatahanao izy re tena tsy izy tsony mpotra nitsangany zavatra rehetrarehetra milaza aminao tsy possible io nitsangany zavatra ve ny nonosany Jehova nitsangany zavatra ve ny nonosany ny feoan'i Jehova ry ao fiainan'olona firy zay efa potika efa nanano tamina ny fahampitehana tanteraka fa teo ambavahoana ny fahafatesana no tonga Jehova raha nitsangany zavatra ny jerentsika maty melohan'ny fotoantsika fa raha ny feoan'i Jehova ry havana ny alohantsika de manao taka ny Daviditsika miandry sy matoky ary mahery de za tena teteny aminao fa tsy maintsy ho tonga any am'izany hoe any a Babilôna ianao mbola vonjen'andriamanitra ihany aiza ny Babilôna anao am'izao fotoana izao mety efa lasa lavitra mety efaozanao hoe tena efa tena lasa lavitra fa azadinao fa misy andriamanitra miambina ianao nitendretranareo ka ny vavanao nambenan'andriamanitra ary nitehirizin'andriamanitra misy andriamanitra menina atsika eto ry havana za vo aingany tamin'ny teneko anao fa tamin'ny herinandro misy olona eto amintsika eto zany olo zany ary eto zany olona zany am'izao fotoana zao nanana olana zao ny olana olona io nampandroso fianakaviana nampandroso namana sy fianakaviana atao tokantrano izy aty andafy zavatra io mitranga mila mitandrina antsika rehefa mampandroso olona fa zao zavatra mitranga rehefa tonga mipetraka ila atao amin'ny tokantrano ndreo olona reo de tsy aiza zavatra natonga an'izay ny devoly moa rehefa hiasa mahita lalana foana de ao tokantrano moa tsy maintsy misy foana ndraindray ny fifamalina kely na hevitra tsy mitovy sy ny sisa reto olona reto tena olona tena ratsy lobe mihitsy tena zay misy ka many azo lazana azy ratsy famahy de zao ny zavatra nataony enregistré ny daholy ny feo an'le fianakaviana le rem-pianakaviana sy lay mpianakaviana mampandroso andreo de enregistré de rehefa mba misy fotoana mba miakatra kely reny ny feona mba misy zavatra kely de enregistré filmeny enregistreny de ohatra misy fotoana zareo ohatra hoe misy zavatra fadisony zareo de tsy le fadisony enregistré fa le feo an'le olona miteny andry zareo tena tambatambany reny vitany hatramin'izany manao an'izao zavatra zao hoe matory le olona rehetratra amin'ny tompotrano de zareo mifo amin'ny telo maraina de filmeny anankiray de manao raharaha
dia mitary anatin'ilay vidéo zao mahazo anay amin'ny telo maraina zao mbola tsy tapitra ihany ny asa mbola manadio ny tranony zareo avy nanasa lamba tamin'ny tanana fa dia zao mahafatrano ray amin'ny tanana nefa ny sakafo amin'ny tena tsy zarizary reraka nona fa tsy maninony tsy maintsy fitaiko ty zavatra ty vitany amin'izay ny monteny vidéo lasa izy nakany amin'ny mpitandro filamina na ty andafy andiandafy efa tsy any Madagasikara araky le toloteny tamin'ny sabaty iny mihitsy misy fotoana ianao mpiseho eo mila hitan'ny olona ny Andriamanitra fa tsy ianao fa tena nety tany amin'ny mpitandro filamina fa tonga dia tonga avy amin'ny mpitandro filamina atao tokantrano tao rehefa ny izy menakavy ahoana zao ataonareo tsy mety zao hitanao moa zon'olombelona ty andafy vidéo monté tsara mihitsy zao fijalian'le olona le tompotrano amin'io tsy mahalala nininy soa aza ny natao tena nanisy soandreo olo reo dia laha zay rehetra nomena sakafo hoe ohatra zao fa voahandro tany amin'ny polisy izy lesaka tamin'ny mivadina haritra moa zany olona zany zao ny zavatra mba nyteneninay hoe zao raha nabavy sy rahalahy ka ny tena olana dia zao reto olona le makafilo rehetra zany mahay miresaka dia lasa tonga hatraminy hoe alefany any amin'ny mpiara-mivavaka amin'ny zareo tany le vidéo sy ny sisa dia inona amin'izay zavatra mitranga sady hopotehany zany reto olo reto sady zareo zany fa miady amin'ny reto olo reto no inona ihany koa ity le olona le nampandroso reto olona eto amintsika eto tsy ho teneniko anao hoe izy zany fa olona eto amintsika io aminareo ray aminareo reo le izy dia fantatry olona efa voatsikilo oleo hatramin'ireo olona hatramin'ny mivavaka iarahana antsika eto hoe zao mivavaka eo zareo ty io pastera solasolo ty io pastera zareo ity ohatry zao dia tonga avany amin'izay le pastera andro zareo le mpiara-mivavaka niady tamin'reto olona mpapetrano reto io zao menareo mivavaka tsy izy dinan'Andriamanitra nefa le zavatra montena tena zao ny teneniko tamin'izy mivady hoe zao ry havana malala io Andriamanitra mihitsy voakitikitika amin'io dia tena tanteraka mihitsy le hoe Eli sy mpaminany ny baly sy ady Eli sy mpaminany ny baly io ohatry ny tolotensika tamin'ny sabaty fa adin'Andriamanitra sy baly halleloia fa lasa lavitra mihitsy ny zareo tondra n'ireny vidéo dia tena nametraka fitoriny miakatra fitsarana tonga hatrany amin'ny procureur io resaka io zay mivady taty ny zavatra nataonay zany ampiasana mampinona ato an-trano ny ataonay to dia mivavaka toromatsika mivavaka zany fa ny Andriamanitsika mahay ny zavatra rehetra ary voakitikitika anaranao satria io zany lasa ohatry hoe mivavaka ihany fianareo nefa ohatry zao lasa tonga tamin'izay zavatra zay nefa nireo olo reo dia tena mivavaka fa tsy hoe mba mivavaka ihany mety nambavaka amin'izay voandro tany amin'ny fitsarana tandro zay tany amin'ny polisy tsy tadidiko tamin'ny faraparan'ny herinandro teo isika inona nataontsika ty mitondra bavaka mivavaka fa tena voaka avany ry havana mivalim-bavaka tonga dia na amin'ny polisy ary tsy io zany le vonina tamin'ny rahan'i Jesosy mihitsy rehefa natao mivavaka tena hoe nitedikadin'ireo olo reo tena mipotipotehana tamin'ny anaran'i Jesosy zao ny nampahaizako lerana bava hoe io takan'ny Mordekay nanatona ny amana n'le hazo ihany le hazo tsika anatonana Mordekay iamana ihany iamana no ny antona teo fa mivala mivavaka avany fa tonga dia nampitandro filaminana ny tena tsy sy fahadisoanareo io hoe tena alamino alefazy fotsiny zareo mandefa tsy tonga dia tsisy ininona nefa teo fa tena hoe tena raha jerena amin'ilay zavatra antrano ohatrany hoe hopotika hatramin'ny fiainana eto andafy satria tena zava-dozy zany raha tena zany tokoa ny tena izy ry havana za ty teny aminao androany ianao raha miandry amin'i Jehova dia tena miandrasa amin'i Jehova misy fotoantsika tsy afaka mamaly inona moa ry havana mavaly azany ny vidéo efa monté ianao ny anatin'ilay vidéo dia andeha imonté vidéo hafa ve tsika tsia eo tsika le mangina dia miandry sisa hoe Jehova hitanao ny zavatra mahazo ahy andro any tena teteny aminao hoe misy zavatra efa tsy takatry ny sainao tsony manoloananao amin'izao fotoana izao misy zavatra efa tsy takatry ny sainao tsony
fa za mbola tetena anao mbola tsy takatry ny sainao lavitra no io zavatra mbola ataon'Andriamanitra aminao aza manontany kory ianao avy hoe inona ny antony zao na nahoana ny ohatra zao fa za teteny aminao andro fa mbola misy azon'Andriamanitra atao ngeza be eo ny fiainanao aza miova zavatra nangatahana androany tsika dia ao anaty tontolo teny ity hivavaka tsika anao vavaka manokana tsika androany ary nareo rehetra zay tonga eto dia nahazo tombony manokana misy amintsika eto nangataka zavatra efa hatramin'ny ela be milohan'izay aloha ataontsika lera hoe misy fahagagana fa hivavaka tsika ao alohan'izay zao zavatra ataontsika ianareo izay manaraka eto androany misy aminareo nangataka zavatra efa ela be niandry zavatra efa ela be tamin'Andriamanitra misy fanirina tsy fantatro inona ny fanirinareo dia naparelo tam'le izy nabandonnenareo tanteraka mihitsy n'le fanirinareo satria ozy hoe ela loatra zany tsy possible atsony za androany dia manolo teny eto androany hivavaka manokana ho atsika rehetrarehetra izay tonga eto ka manana ny zany zavatra nahatery azy tao anatin'ny fony tadidio ny tantaran'le rahalahy ny teneniko anao teo fa zany hoe amataona ny zany tantara zany matsy mandefa n'le roe koro dia afaka enibolana valy mandefa n'le roe koro fandroana dia afaka valy volana efa amataonany no niandry an'izany hoe valim-bavaka dia vao meratsy ny zavatra nitaka fa zao so ihany fa ny haino mpanompon'Andriamanitra io rahalahy io teny azakivy andahoana tena iazo ny ataontsika zao dia zao anatin'ny tery ty ampahiranareo androany ianareo rehetrarehetra sy nanana zavatra nandrasana atao anatin'ny fotoana ela efa tsy sahinareo tsony na niandry an'izany azy manohitra eto amin'ny commentaire eto nareo tsy le zavatra angatahanareo tsy le zavatra angatahanareo fa miteny fotsiny nareo manohitra ny anaranareo etsany tsisy afantatry hoe inona ary eny nandrasany miary ny aina na mira ny aina na nandrasany ely amin'ny miary ny ainy inona ny mba nandrasany mamavaly tiny tsy fantatry zany tsy anjarany hoe mahita zany fiainana secret anareo manokana any zany mety misy aminareo mpivady miandry zanaka efa 5 taona tsy mety toejaza raha matoa aza mbola manoratra aloha aza mbola manao hoe za aloha aza mbola manoratra aloha mbola mazavaiko anareo zavatra ataontsika aza mbola manoratra ninina aloha nareo hoe za na hoe ohatra zao fa zavatra angatahako aminareo le zao ao anatin'ny tira zay ho ataontsika ity mbola tsy manoratra aloha manjary avy manoratra miloha nareo dia manjary lasa tsy hitako rehefa ny alohany fa ao anatin'ny tiry ty ianao rehetrarehetra manohatra ny nataony aina io tsy manohatra nataony artizanay hoe za fa lasa be dehibe za fa soratana mihitsy hoe iaina soratana hoe tojo dia raisiko noty reny dia aoriana tiry ty hitondram-bavaka anareo hitondram-bavaka tsika dia zay mino ihany koa manohatra hoe zay mino afaka ohatra n'le rahalahy zay hoe na dia zavatra efa tena tsy azo inona tsony mbola miandry an'Andriamanitra dia ho alefantsika le hira dia mampionina inote an'ilay ameko mihitsy telefona koa alleloia dia hosoratana ny anaran'ireo olona aza mbola manoratra aloha anareo raha vao zoky anareo dia manoratra dia lasa tsy voavaky le teninareo any alohany aza mbola manoratra mihitsy aloha na elona na androandrina izy fa iverina noratra nareo rehefa aveo misy zavatra ny ambadimbadika any ny andrasinareo nandritra amin'ny taona maro dia nanareo aza kivy hoe tsy tonga tsony io le rahalahy zay porofo mivaingana hoe tsy tonga tsony zany taratasy zany efa porofo mivaingana be dia be taonentina atao anaty valopy mihitsy hoe ity no porofo mivaingana fa tsy mahazo mijano le tao-davitsony ianao fa na dia teo aza ny porofo mivaingana mbola say any izy nino androany angatahako ianao misy zavatra nangatahanao misy zavatra nandrasanao ohatrany tsy mety tonga mety efa tonga mihitsy ary ny porofo ny teny hoe tsy mety io fa tsy mbola Andriamanitra no niteny taminao androany tsy tiako tonga amin'izany toeran'izany hoe hiteny hoe raha izay re any tsy nanantena hitan'ny fahasoavan'i Jehovah tamin'ny tany mavelona fa androany no tiako andray ny anatra David tsika rehetra androany manao hoe miandrasan'i Jehovah ianao matokia araka heri ny fonao eny miandrasa an'i Jehovah ianao alleluia
zay mihitsy ny tena hevitra tsara zay teneny mampiony zay aza ny anaranareo mihitsy soratana ohatra hoe jesosy mahety atao hoe miady ohatra hoe artizanay de atao hoe lina ohatra hoe camarade jesosy de atao hoe zamina ohatra hoe jesosy mpanapaka ohatra na fambiazana fitahina de atao hoe anitra clarisy zay zany zavatra ataotsika rehefa tsika le hira anatin'ny tiry de tsika rehetra kosa ny atokatranay ndao andohalika ianao mety tsy nangataka mety tsy nitondra ny anaranao fa tsika hitondra ny mbavaka andreo olona rehetrarehetra ao anatin'ny fotoana minitra vitsivitsy hitondra mbavaka anonona ny anaranareo rehetrarehetra ao anatin'ny tiry manomboka am'izay anareo mandefa ny anaranareo am'izao fotoana zao de rehefa tsika le hira de hitondra mbavaka tsika ao andrinan'izay de manana finoana fa tsy mbola nasaratsy zany ny zavatra iananao am'izao fotoana zao fa hivavaky tsika androandry de oka heriny fotsika eo ampianasana n'Andriamanitra. Halleluja. Ela tsika rehetra manorata am'izay. Larana mihitsy soratana. Fanatenana mihitsy agnamby anao nefa anio raha iny anao maty efatrandro ao santsangana hitanao ny voninahits'Andriamanitra. Halleluja. Tsy hitanao ny voninahitsy satria tsy nihinanao hatram'izay. Halleluja. Tena misy ao e. Halleluja. Asa dinna afaty Davide. Oka heriny fonao de matokidy.
Fama malvavaka Andriamanitra. Saintsay lagna ilay zavatra efa nangatanao hatramin'ny elo. Dia zao tenenina hoe Jesosy a, zaho matiky anao, zaho mino anao. Alleluia. Velomo ny finoana. Isipagagana numaniwai kaidera Asia isipitahina 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 numaniwai kaidera Asia isibali babaka isibali babaka isibali babaka numani Kahidera Asia. Oh hallelujah, oh hallelujah. Isibali baba kanumani wai kahidera Asia. Ivavaka avy hatrany aritsika amin'izao fotoana izao a. Voaray avokoa ny soratra izay nisoratanareo a. Ny angatahako aminareo amin'izao fotoana izao dia ny hamelomanareo ny finoanareo. Raha izay zavatra rehetra ny angatahantsika ka elaela ireo tsisy tonga dia tsy mahazo ninina tsika riavana. Misy fotoana io elaela, misy fotoana io vetivety, misy fotoana io tena ela. Fa tadidio fa tsisy antony anadinon'Andriamanitra ny vavaka izay nasandatra ao mihitsy akory. Alléluia. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao a. Dia velomo ny finoanao. Ataovy anatin'ny sainao ao. Na soratanao mihitsy ny aza tsy maninona. Soraty amin'ny taratasy ataovy eo anoloanao mihitsy raha ilaina sao adininao. Inona ilay zavatra nangatanao tamin'ny herintaona iny e? Na ninona ianao niova zavatra angatahana. Nahoana ianao tsy niandry an'i Jehovahandriamanitra ao. Fa tonga ny fotoana, zao ny fotoana. Ivavakantsika. Jesosy malalo misaotra anao zany amin'izany teny zany. Ary zay Jehovahandriamanitra tena matoky sy mila. Fa tsy tonga fotsiny taminay, tonga ho azy zany teny zany androany. Fa tena hoe naveranao tonga aty anatinay mba hatonga an'izao hetsika ataonay izao dia verina hivavaka amin'ny finoana izay. Atsiaro manokana. Alleluia. Fa nisy zavatra niandrasanay anao fa tsy andrinay ianao tamin'izany. Androany Andriamanitra tena izato etra izay hoe manahoana ny Andriamanitra ivavahana eto androany. Porofoy amin'irety olona reto Jehovahandriamanitra fa Andriamanitra manatsofina ianao ary Andriamanitra lava tanana ianao. Misy olona amin'izao fotoana izao mety efa tonga mihitsy any a Babilôna. Ny fanohatra tamin'ny zavatra niriny mihitsy ny tonga amin'ny fiainany amin'izao fotoana izao. Ohatsy Jehovahandriamanitra hainao na dia misitona andreny hamonjy azy na dia any a Babilôna azy amin'izao fotoana izao. Fa ankehitriny Jehovahandriamanitra dia mangataka aminao ty mpanomponao meno vavaka na eto ianao androany. Ary niza narina tononika eto Jehovahandriamanitra tsisy miafina aminao ny faniriany reto olona ireto. Dia tanteraho amin'ny Andriamanitra araka ny halehibehan'ny famindraponao sy ny halehibehan'ny fitiavanao. Tsika atao tokantrano kosa hivavaka tsika amin'izao fotoana izao a. Manana koa nareo ny anatinareo andry na mampionana na fitiana finoana na zamina. Neny fa na dia ny tena kokoa dia androany kosa velomiko anatrehan'Andriamanitra indray ny finoko sy ny fanantenako. Fa nisy zavatra efa ela na tenaiko nefa ohatrany eritreritra hoe tsy hain'Andriamanitra tao ngamba. Hain'Andriamanitra tao fa isika mila mahery miandry an'Andriamanitra. Jesosy hoe jereo reto olona rehetra izay nanohatra ny anarany. Jereo nahelona Jesosy a. Jereo ando andry. Rodiny Maria. Lovlitina. Yama sy mama Valtina. Yani Jesosy. De jereo lina.
itojo iaina fity Angela iniriny Elisa tsy ala Jesosy malalo tanatrianao nitondrako ny anaran'reto mpanomponao Marijo Tina Rakoto Arzaka Marie Charline Yad Thierry Albenz Yaingo Lantonirina Erika Tsiriverinena Ndemaenso Lina Jonathan Aimé Olga Dorline Tantely Olivia Erika Nambine Michel Ivero Osine Nirina Somevo Saoundry Marina Tiana Loni Tina Ralenaro Soubarbazan Preta Angela Sandola Miaja sy Alain Fabiola Koda Léonie Razana Monique Itody Mami Macrine Finouna Lalanirina Felana Rakoto Sotra Jesosy Olga tononoko eto anatrianao Jesosy ny anaran'ireo olona ireo fanananjavatra tany anatin'izy ireo tena mba nirininy fony mba fanirina tao anatin'i Jesosy malala nefa moa Jesosy tsy mitovy ny famantaranandrotsika sy ny calendrier atsika Jesosy izay nana tena faray volana teo azonay zany taka ny zanak'Israely nieritreritra fa niampitsony ranomasina mena teo any amin'ny tany Kanana nefa kosa Andriamanitra mbola nilainao aloha ny tafa mbola nilainao aloha ny tany hevitra araka ny toroteninay maly na lalànao ny tato anatin'ny fonay ankehitriny Jehovah Andriamanitra milaza eto anatrianao zay hoe niandry anao zay ary iverina iandry anao zay za matoko Jesosy fa anao zavatra ngezabe amin'ny fiainana tsirairay aby reto anao amin'ny terinandro ity za Jesosy tena matoky fa nirahanao eto andro any tory an'izany teny somafaly zany dia misy olona eto Jesosy zavatra nendrasany tao anatin'ny 5 taona adiny tao anatin'ny 3 taona adiny hatrehany tao anatin'ny 2 taona nampitaitana azy tao anatin'ny herintaona fa ity herinandro ity dia anamporofonao Andriamanitra fa tsy ny tananao ihany ny lava fa ny sofinao koa dia mahare sotra Jehovah Andriamanitra ho fijorona vavolombelona nomezanay voninahitranao io herinandro io sotra Jehovah Andriamanitra tsy toa misotra fa Andriamanitra lehibe anao ary Andriamanitra miany fiainanay ary Andriamanitra miasa mahery amin'ny fomba tsy takatry ny saina amin'ny fiainanay dia matoky afanizaniza anarana voatonona teto androany Jesosy eo dia tsisy hoadino tsisy latsaky zany na dia ray ary fa tena izy valim-bavaka tsy takatry ny saina any amin'ilay valim-bavaka efa tsy natenaina itsody ary anontany zay amin'izany fotoana zany hoe avitaiza ity valim-bavaka ity fa tsy ho takatry ny saina na oviana na aviaiza tsy ho takatry ny saina ity Jehovah Andriamanitra aviaiza ny mety aviany zany valim-bavaka izany taka n'ilay nijoroanay vavolombelona tao anaty toroteny teo tsy fantatra hoe fanahoana ny lasa nisy an'iny taratasy iny fanahoana taratasy aviaiza fa satria nahoana tsy ho takatry ny saina izany Jehovah Andriamanitra fa ianao efa miteny fa taka ny avo lanitra sy ny tany ny feritreritra sy ny feritreritra ao Andriamanitra ahita zavatra tsy takatry ny saina zay rehetra mino tonga eto androany ahita zavatra tsy takatry ny saina zay manam-pinoana tonga eto androany zavatra zay tsy azo azavaina raha tsy ansy
tsy azo zavaina amin'ny fahalalana y olombelona tsy ho vitany fanadiadinay Andriamanitra fa fisaorana sisa ny pololotra ty amin'ny vavanay fisaorana sisa ny amin'ny zavatra zay ataonao misaotra Jehovahandriamanitra misaotra matoky sy mino zay fa tsisy ho diso anjara amin'izany zay rehetrarehetra ny voninahitra fianaranao misaotra Jesosy marina halleluia amen. Sady idirantsika amin'ny fiderana tokony olona falifaly be mihitsy ianao a tokony olona tena feno fifaliana ianao a de tena amintsika rehetrarehetra androany ny zavatra nataony ny zavakisy reky tao baiboly taony amany de eritsena eny tamin'ny fifaliana ny fahatongavan'ny fiaran'ny fanekeny ary nandisy nisy oatra zany mihitsy Davida mbola tsy fantany kory inona ny vokatry ny fiaran'ny fanekena satria everiny fahazavatra ratsy tsy sahany kory azany nandray an'izany fiaran'ny fanekena fa rehefa hita tany amin'ny trano tokantrano ny Ebededoma fa nitahian'Andriamanitra ny Ebededoma ny fiaran'ny fanekena mbola tsy tonga tany amin'ny Davida ny fitahiana vokatry zany fa nitsena eny tamin'ny fiderana andao tsenaitsika amin'ny fiderana androany sady anomboantsika amin'ny fiderana io varobavaka andrasanao mataona tsy tonga teo aminao itsony oe rasatsika varobavaka amin'ny fiderana osika dieto tsika rehetra anaty zoma halleluia de manana fifaliny halleluia osika iarenkenan'Andriamanitra avisa mina avivitia Lavinao Kani atijadi China velanao ireni Dainda tukivi Tungina yanao napayeri Fali ni fuku Fali afamana nana we Ravu ni saju Ravu alfabetitia nawe Samana nana we Ravu ni saju Ravu alfabetitia nawe Sesa mutuku Umala ni majaki saye Isnu panzaka Umala ni majaki saye Islay mayeri Umala ni majaki saye Sesa sini uva Fali ni fuku Fali afamana nana we Ravu ni saju Ravu alfabetitia nawe Fali ni fuku Fali afamana nana we Ravu ni saju Ravu alfabetitia nawe Nau yari fali Nau yari deni lai nahari Nau rafu rafu Ananda chani feu anyam nyavu Nau yari fali Nau yari deni lai nahari Nau rafu rafu Ananda chani feu anyam nyavu Nau yari fali
tia nawe fali ni fuku fali samana nawe ravu ni saju ravu afabeti tia nawe fali ni fuku fali samana nawe aoarytsika rehetraretra misokatra mifangatahana hira any fiderana ihantsika fa zany berana de tsotsy anaytsika fiderana zany Andriamanitra ikasika atsika amin'ny valombavaka be zany amizay ndao ataotsika zay hira hitariana mampionatsika moa fa avenareo afaka mangataka hira anakiroa ianareo mpijery raha misy hira angatanareo to de alefaso zao ary de zay ny alefatsika alleloia ewa falifaly lalandava Kam grup siamare sika Wana babala Hallelujah Almaina tuju Jonathan iaina miaraka amitsika eto androany ao Almaina ao de zao tonga de zareo nanomboka ny fiderana zareo moa tsisy nangataka hira tato amin'ny live de zao ny ataotsika avo indrindra mampionina tao ay izy misy koa atao avo indrindra ny ataotsika any amin'ny avo indrindra de metomboka eo amin'ny Jonathan Siana Stojo ny fiderana amin'ny groupe Zemaresy de ndao ary
Awas. Awas. Aran terminata. Walang pinagyaw mo sa fianganana. Mabutan matikan rana. Hallelujah. Walilay, ipecha kamone. Seiza fianganana. Itani mufitera tungumye. Milani chandi anane. Ayang manya. Ipecha kamone. Ibrida. Seiza fianganana. Itani mufitera tungumye. Milani chandi anana. Gloritina. Hallelujah. Mama Fatina. Mama Fatina. Amina. Janona teo amin'ny andro andry mianaka zany a sady miraba mamany andro andritsika janona teo amin'izy mianaka moa zany le sary teo a eo ny anomboka ny sary a andro andry mianaka inona nira ataotsika tsisy nangataka hira mihitsy to de rehefa nay daholo ary niry aza mangataka tsony ary ao ary matoka mampionitsika amle fiderana alohan'ny farany alohan'ny farany ira roa sisany ataotsika de farana fandaratsika ao ary eo ny andro andria eo ny anya
fahalovavako io e Sesamiza rahunana ni fiainanao Sesamiza saganana ni lalanao e Sesamiza baanana ni fitainao Sesamiza takunana ni maswachunao Sesamiza rahunana ni fiainanao suameva efa salama tsara na fiatikana Sesamiza banage ni fitainao haleluya Vieni mai su! All'italiano si chiama Alleluia! Sopra di all'italiano mana baat ke yaad zara bana bana awa tsy mifaly asitsika iraha ray faraparany ary ha amaranatsika ny fiderana de manao zay azotsika ataotsika fa tsy angery amina ka tena itsena valimbavaky raha mino anao de ho hitanao mivinatra loa tena itsena valimbavaky tsika rehetrarehetra ao fijoroana vavolombelona tsisy ohatrany manao embouteillage tena io mihitsy manao embouteillage va io a evetitaotsike tao ataonany maro ny tohana teo Facciamo un teatro cittadina, alleluia. Rotina Yanko. Quando la divina Sana kempandesha neno mana paepana kena oe Yasa Clarisi Yasa Clarisa Inna matete kana oe Desina pandesha no patres Yere tiksikenu
Emis Mazun Cewa Nina Rakuta Daka Mana pai fana que não vai rehetra nahatra ny ohatran'ny farany a za matoko sy mihiny fa nahery anao teto androany ary amin'ny alatsinainy alina ray fotoana atsika ao anatin'ny alatsinainy maraina amin'ny siviora iaraka mampino anaty vavaka maraina nareo a amin'ny siviora sasany alina kosa iaraka amiko anatin'ny vavaka fianverana nareo a amin'ny latsinainy dia samita iny tompo daholo a tsika rehetra mpifady alina kosa dia mbola hitony lalao a mbola hitony fiderana tsy miala etsika androany a raha tsy rehefa kelikely dia raha pitsika mbola miaraka eto ndray ianareza manaraka nay amin'ny live kosa dia fotoanatsika amin'ny latsinainy indray a tamita in'Andriamanitra samy mahery a ho an'i Jesosy rery any a ny voninahitra zadio fa ny radio atsika dia mandeha akiradio point radio 12345.com averiko akiradio point radio 12345.com zay a no ahafahanareo mihaino a ny toy ny fandarana raha mbola hiaraka aminay nareo a mandeha andro amanalina misy toriteny misy ila ampahiranao ota iny Jesosy daholo a dia mahereza daholo a alleluia amen.